You believe this to be true and believe it to come from God. Afatra ny torin'ny mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny hoe fanambadiana sy fisaoram-bady. Ny alahady hariva fa 2 febroary 1979 tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. With your wives and live in peace, for the hour is late. Let us bow our heads now for a Andesika moment of iondrika prayer. fotoana fohy ankehitriny mba hivavaka. Most gracious Riray be Father, fahasoavana indrindra. we thank thee this morning Misaotranao for zaho this ianio privilege maraina of no zao being tompontsoa here, maheto amin'ity this trano be auditorium, ty anay facing the hiatrehana ny outcome of the zavatra day. isy androany. But we Tsy don't fantatray know anefa what the zay day voatahiry holds, ho an'ny but we anio, know kanefa who holds fantatray the ilay day. miazona ny So anio. we pray Koa that angatahanay he who holds the lay day miazona and ny anio tomorrow sy ny and all ampitso ary eternity mandrakizay rehetra will mba bless us hitahanay today as anio we raha assemble endry fatafangona together in miaraka his eto amin'ny anarany we zahay might ahafahanay know ahalala better how bebe to kokoa ny live fomba to hivelomana serve him. mba hanompoana azy. This is our full Eo amin'izany no tena Father, mahaliana anay raha eo. God who knows our Andriamanitra, hearts, fantatrao ny knows fonay, us true. fantatrao fa We marina commit zany. ourselves to Ankinonay you aminao ny tenanay with sy the ny future zavatra part of isy the ho day an'ity andro ity for your ho amin'ny service. fanomponanao In Jesus amin'ny Christ's anaran'i name, Jesosy Kristy. amen. Amen. Be seated. Mazoa toerana. Here's another Misaotranao, one. indro misy hafa eto. Good morning, Miarahaba anareo visible mpiaino audience, manatrika and eto also ary koa invisible ny audience mpiaino across tsy the manatrika nation eto where we manerana ny worship this firenena izay morning. mifandray amintsika anio maraina. This gives me a Manome great tombontsoa privilege to lehibe come zao here dia ny tonga eto and to speak this mba morning hitory anio on maraina this an'izao loha hevitra iankina ny hainy zao. to the visible Ho an'ny audience. mpiaino It can manatrika be eto a somary little confusing manahirana kely ihany satria just in misy front of lamba me is manako ny curtain. eto loko Then I have to ka speak to ilaiko the ny right tory and to the miankavanana sy left. And to miankavia the ary invisible ho anareo audience, mpiaino tsy manatrika I eto have the auditorium misy to trano my be eto right amin'ny ankavanako and ary also koa ny the gymnasium kianja to amin'ny my akaviako left, and I'm ary on za the eto amin'ny floor with the lampiazo curtains sady misy open lamba between, sokafana izay making manelanelana my eto right hand izay and eto left akavanako hand. sy eto akaviako And we've ary got zay overflow this tsy morning nasy toerana eto to any the maraina dia auditorium, ao amin'ilay trano also be the ao amin'ny gymnasium, kianja and ihany koa also the any ampiangonana ihany koa church dia ilay down fiangonana on eo 8th amin'ny and fiaonan'ny arabe and in the fahavalo sy pen overflow places, ary ho an'izay the tsy nahazo toerana dia telephone ny system is rafitra taking ny it telefônina down ny to fomba the other ifandraisana places. amin'ireo toeran-kafa. We've had a tremendous Nanana fotoana lehibe time niaraka in the Lord, tamin'ny tompo sika and we're under great sady eo ambanin'ny anticipation fiandrasana for lehibe ny amin'izao this service this fivoriana morning. anio maraina izao. And now Ary tonight being ankehitriny the satria androany closing hariva ny time fotoana of this maranana an'izao 4 days efatra of andro nanaovana camping, tafika masina zao eny we certainly dia azo invite antoka fa all that saina ny can rehetra to be zay there. afaka mba We're hoeto trusting that the Lord will antenantsika give fa us a great anome antsika ny climax faratapony tonight tompany io hariva by doing amin'ny something fanaovanjavatra extremely matalanjona extraordinary, tokoa ka tena insomuch that he had anasitrana healed all an'ireo the sick marary and rehetra do sy great anao things an'ireo that zavatra he lehibe usually zay does. fa fanaony And we're fa under eo great ambanin'ny fiandrasana anticipation lehibe for sika the ho an'ny evening. anio The hariva public asaina is cordially ampitiavana ny invited. vahoaka Everybody, na iza na every iza church of ny every fiangonana rehetra eo denomination, amin'ny don't even have to anaram-piangonana be a rehetra Christian. tsy ilainareo We akory ny ho certainly kristianina azo are antoka fa calling for sinners asaina ho to tonga come ny in, mpanota set among us. aketo anivontsika And fa we do our very best anao to an'izay teach azo them lay atao what indrindra is zahay the way mba of the hampianatra Lord, azy ireo that ny we might lalan'ny live. tompo ka ho velona isika. Now, Eny I hope that the antenaiko fa audience will ho not be tony nervous, ny mpiaino and I trusting to ary God that matoky I will an'Andriamanitra not aho be nervous. mba ho tony For I've had a satria tremendous nandalo night, alina sarotra a lot indrindra of strain, adi-tsaina maro or I realize that the satria things tsapako that fa I say this reo morning will be zavatra held holazaiko against anio me the maraina next dia day. hanadinanay amin'ny andro fitsarana And ko tsy I couldn't sleep. nahita tory aho And I know if I don't say ary that, fantatro fa raha it'll be tsy held milaza against me an'izany in the aho day of judgment. dia hanadinanay amin'ny andro fitsarana zany So it makes it ka hard. zay no mahasarotra azy You can't explain tsy hay it. hazavainy zany And now, ary ankehitriny this morning is that ny great anio maraina subject dia we mikasika have an'ity to loha hevitra discuss lehibe hodiny antsika ity on marriage ny and amin'ny divorce. And the fanambadiana sy reason I made fisaoram-bady it ary Sunday ny antony school anaovako an'izao ho tony so sekolalady that we dia can mba talk about ahafahantsika it and take miresaka the ny time amin'io ka instead haka of fotoana preaching tsara a fa tsy sermon hoe hanao on it. an'izany ho It's tony the fitoriana teaching teny fa from the ampianarana Scripture. avy amin'ny soratra masina zany And I ary te
te ilaza aho hoe raha misy mpitory-teny anankiray na mpitory-teny maromaro anoany raha sendra tonga eny an-tanany zao oronam-peo zao raha avoakatsika ty oronam-peo ty tsy haiko zay ataon'ny fiangonana any amin'io magnataka amin'ny rahalahy freda mba hijery ny filakevitry ny fiangonana alohan'ny amoany an'izao oronam-peo zao ary ho anareo vahoaka manerana ny firenena izay manana vata fandraisam-peo azafady re azavela hivoaka ny oronam-peo raha tsy efa mahazo alalana avy amin'ny rahalahy Sofmany ianareo ny amin'io eny koa raha vela hivoaka zany ka misy amin'ireo rahalahyko mpitory-teny any amin'izay mety misy kristianina ka tsy ombokevitra ny amin'ireo zavatra olazaiko momba an'izao loha hevitra zao reo matoky aho fa tsy tsikeran'izany ianareo raha tsy azonareo arak'izay fomba fampianarako azy zany eny mananjony anao an'izany ianareo amin'ny mampitory-teny amin'ny mampiandrondry ary atsaiko zay rehetra inonareo fa misy sekoly roa lehibe ny amin'izao ary raha misy fijery roa eo de na marina ny anankiray amin'izy roa na tsy misy marina amin'izy roa koa iezaka sika ny hijery ny tenin'Andriamanitra amin'ity marain'ity mba da mihinana an'io oa raha fanontaniana raha baiboly io dia azo antoka fa manana valiny ny amin'io ny baiboly ary eto aloha kely ny andraisantsika an'izao anomboana an'ity loha hevitra ity raha marina alohan'ny ivavahako ny amin'ny teny tiako ny aneo eo amin'ny tsiraray aminareo fa za indrindra fa ho anareo kristianina hoe ireko ny tiako ianareo raha hivavaka ho any io maraina ary ho anareo rehetra mpiaino tsy manatrika eto izay miaino an'io maraina mivavaho aho satria tiako ny hotsopo ary ny omatoky eny tsapatsika fa ny fanaovana ny reto fanambarany reto isy olona mety ho anankiray monja hifikitra amin'izany toy ny hoe ankina ny aina mihitsy io misy maro aminareo hiala eto amin'ny finoanan'izany mazava ho azy maro aminareo angamba no tsy ino fantatra nefa eo amin'ny fanimpoko fa maro ny olona tonga hiaino aho ka hiaino an'izay mety ho lazaiko avy any eny mipetraka eto mihitsy izy ireo an'io maraina avy any amin'ireo firenena maro avy any amin'ireo toerana maro eto Etats-Unis, Canada avy any ampitan-dranomasina ary azonareo an-tsaina ny fanerena terak'izany eo amin'ny teny amin'ny fahalalana fa ny hoavy ny olona io mandrak'izay dia eo an-tananareo satria hifikitra amin'izay olazainareo izy koa ampamohan'Andriamanitra ny amin'io aho ka tiako ny hiditra amin'izao amin'ny fahatsoram-po rehetra azoko atao eny angatahako reo anabavitsika fa novaiko ny fomba ilazako ny teny sasany mba ahafahako miresaka an'io eto anatrehan'izy ireo ao am-posiny Billy ao tamin'ny maraina anoany misy zavatra sasany zay tsy azo lazaina raha eto anatrehan'ny mpiaino lasy vavy nefa olazaiko ihany ny sasany angamba zay tsy maintsy ho azonareo raha isy tony avy amin'ny rahalanareo zany raha ny farafahalalako hipetraka ao ambirony dokotera ianareo ka hiaino azy ary ilainy ny ilaza teny mivantana aminareo ary ny sasany aminareo tanora zazavavy sy tanora zazalahy tsy tiako raha anana toetsaina hafahafa ianareo tiako ianareo raha ino ka hipetraka tsara fotsiny tsarovy fa ny marina dia tsy maintsy ambara ho marina ary eto tsy salasalana fa isy maro aminareo tsy ombokevitra amin'izay ho voalazy nefa tiako mpirofona aminareo amin'ny baiboly zany avy eo inoko fa raha anana fanajana fotsiny ianareo ka hiaino dia anana fahazahoana sy fahalalana bebe kokoa ny amin'izay zavatra efa nitoeriko tsy akijanona hatramin'izay inoko fanazava an'izany ny eto ary matoky aho fanazavana io zao eny mety aritra kely sika ho adiny ray sasany na mihoatra angamba eo amin'izy ty tsy fantatro zay ho faharetana ary eto tiako indray ny laza fa amin'ty ndray mandeha ty hoe fantatro fa mifikitra amin'izay teneninareo ny olona zay no ataon'izy ireo amin'ny pastorany mazava ho azy fa efa pastorany tenako fa mifikitra amin'ny tenin'ny pastora izy ireo toy ny hoe hiankina ny aina mihitsy mifikitra amin'ny tenin'ny pretrany izy ireo toy ny hoe hiankina ny aina mihitsy ary mazava ho azy ny pastora mety amin'izay fahalalany rehetra no anaovany an'io fa mampianatra ny vahoakany izy arak'izay nampianarina azy tany amin'ny seminera mihitsy
tsy salasalana fa toy zany koa ny an'ny pretra any am'ireo karazam-pivavahana manana pretra mazava ho azy ny pastora ranomarina de pretra mpanilanelany zany koa raha lay pretra teo am'izay rehetra ny anarany tany aminy tany amin'ny seminera sy ireo monastera de amin'ny fahatsoram-polalina no itorindra lehilahy arak'izay tena nampianarina azy mihitsy nefa eo am'izany tsy manana an'izay mety ho fahatsapana ara-tseminera ny tenako na zay fahatsapahany monastera ary tsy misy anoerako an'izany mihitsy saingy manana fiainana miavaka be aho nandray antso aho raha mbola azy zalahy kely ary zany de tamin'ny famantarana hitamaso reniny sofiny nomena ahy nisy andriafo ny antony atao amin'ny romemy tamin'ny fahafito taonako teo amboniny ty kapaiky mihitsy ny raiko de niasa ho any ramse oh oaten izay maty voatsiela ary efa nivoakinareo lay boky fantatrareo ny tantara ka hatramin'ny fotoana io avy eo tetsy amin'ny renirano nosehony zany ho hita maso teo anatrehan'ny olona ankehitriny de efa nisy sarina laina ny aminy efa imbetsaka sady miantona ao Washington DC ho tony zavatra tsy azo alay tahaka ao am'lay fametrahana atao zavatra ara-pivavahana ho tony ny vatana magaga tokana ka efa azo sary sy voapirofo ara-tsiantifika lay andriafo ray ihany tena nitovy endrika mihitsy tamin'ny lafiny rehetra de zay nitondra ny Israely nivoaka ny Egipta inoko ho Jesosy Kristy zany amin'ny endrika fanahy amin'ny zanak'Andriamanitra satria nantsona izy hoe zanak'olona tamin'ny fiaviany voalohany ankehitriny izy de nantsona ho zanak'Andriamanitra amin'ny milenium izy de ho zanaky Davida tonga tamin'ny mahazanak'olona izy mpaminany ray arak'izay fanambarany aminy ankehitriny de zanak'Andriamanitra izy ao amin'ny fomba magaga eo amin'ilay milenium lehibe ho avy dia ho zanaky Davida izy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany Davida toy izay fantatry ny mpampianatra baiboly rehetra fa teny fikasan'Andriamanitra zany teo amin'ny Davida hoe anangana ny zanalahy hipetraka amin'ny seza fiandrianana izy ary ankehitriny no lay fanompona miavaka hafahafa de efa karazana anarana maro no azoko natao Andriamanitra hatramin'ny hoe devoly ary zany toy izay foana tsotro zao no nisy zay ny voalazan'ity RCV kan'ny fiangonana katolika ty tamiko ndray ariva tany hoany fa zao ny ady hevitra teo niny lazany hoe ry Rara Branham John mpanao batisa de nanondro ny tenany mazava tsara tao amin'ny soratra masina araka ny voalazany mpaminany Isaia hoy izy ny fanomponao dia voatondro mazava tsara eo amin'ny fiangonana hoy izy ny luteranina de ao amin'ny baiboly hoy izy ny luteranina na lalan'ny Lutera ny wesleyanina na lalan'ny Wesley fa ahoana ny am'ireo pentekotista hoy izy prenireny izy ireo tsy fatany zay alehany de hoy ramse ankasitrahako zany fa tamin'ny fotoana io nidina ny fanahy teo amin'ilay ramatoa zay mbola tsy nahita ny vadiny ka niteny sy nanondro zavatra mitovy any eny mba ho tsopo talohan'izao afatra ho toriko an'io marain'izao tsy nalala nambaraka azo hoe ramse tsy afaka ilazany zany entitra tokoa ny filazana zany fa tao tahaka zany ny fandehany zao ihany ny fantatro hoe nisy zavatra ny tranga zany mihitsy reo zavatra rehetra eo de zao voapirofo Esiasy zany ary voapirofo efa imbetsaka manera-tany ka tsy hoe angano fotsiny fa marinana io inona ary zany avelao ho lazaiko miariary alohan'ny hitoriko aminareo an'io maraina tsy nahalala ary tsosahako mihitsy ny anao na inona mandra-pandrenesako avy aminy zay niresaka tamiko tany amin'ny lasa ka niteny an'ireo zavatra ireo tamiko tsaro fa Jesosy Kristy tompontsika de tsy mbola nanondro ny tenany mihitsy ho toy ny zanak'Andriamanitra hoy izy voalazanao fa izany ho amin'izany mihitsy naterahako tsy ny sisa fa tsy izy mihitsy nanondro ny tenany ary eto io andriafo zay nitarika ny zanak'Israely io de nitompo Jesosy Kristy amin'ny endrika fanahy inonareo ve zany lay logos nivoaka avy tamin'Andriamanitra avy eo fony teto an-tany izy de nanao hoe Andriamanitra ny aviako ary hoany amin'Andriamanitra fantatsika rehetra zany ary taorin'ny nahafatesany nandevenana azy ary nitsanganany Saoly avy any Tarsiso no teny amin'ny lalany ho any Damaskosy mba hanenjika ny kristianina satria nampianatra zavatra ny fanohitra tamin'izay fampianarana ny raisiny izy ireo fa mpiady mahery fo izy io mpianatra Gamalelo zay isan'ireo mpampianatra fanta-daza tamin'ny andro ny tao an-tsekoliny ny monasterany lehilahy nalaza izy sady mpiandraikitra tao amin'ny fiangonana fa nisy azavana lehibe teo lay andriafondray no nampianjera azy tamin'ny andro atoandro ary nisy feno laza hoe ry Saoly nahoana ianao no manenjika eny ratsikaritra reo rehefa niary ny Paoly Saoly de nilaza hoe
iza moa ianao tompoko. Kanefa io zalahy io amin'ny majiosy azy azo antoka fa tsy laza to zany mihitsy izy raha tsy hoe zavatra nanondran'Andriamanitra io tsy ho niantso an'io hoe tompo. Koa lay andiafo teo ihany zany arak'izay voalazan'i Jesosy akany amin'Andriamanitra, Andriamanitra ny aviako ary verina amin'Andriamanitra. Teo ary izy verina tamin'ny endrika andiafo-ndray. Hoy izy, zany Jesosy izay enjenao, zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanondronana. Ary tsapatsika fa fon'ilay apôstôly Petera izay nomena an'ireo fanalahidy mba anorenana ny fiangonana. Hitatsika tamin'izany fa tao an-tranomaisina izy ary io andriafo ray io ihany no nanivatsivan'ireo vavahady vy nanokatra an'ireo varavaran'ny tranomaisina ka namoaka ny Petera tamin'ny fomba mahagaga nefa tsy nanaitra an'ireo mpiambina akory. Hoay Jesosy Kristy la tsy miova omaly san'io ary mandrakizay zany. Ary koa ho fantatrareo amin'ny toetrany foana ny zavatra anankiray. Ny zavatra rehetra dia fantatra amin'ny toetrany dia ny voza entina. Ary mangataka anareo aho mba hijery an'izay karazana voentiny zany dia io hazavana zay Andriamanitra io satria mitodika amin'ny verina amin'ny tenin'Andriamanitra foana zany sady manaporofo ny tenin'Andriamanitra, mitoro ny tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra no manaporofo an'io teny io ara-materialy eo anatrehanareo. Tsy maintsy misy zavatra ao ambadika zany. Miantso aho mpaminany ny olona. Tsy miantso ny tenako mpaminany aho satria tsy hosahako ny ilaza zany. Kanefa nanako hoia afaka ilazan'izao aho hoe namela ahita mialoha zavatra maro ny tompo ny teny an'ireo zavatra nitranga na hitranga na eo ampitrangana nefa tsy mbola diso zany na dia indray mandeha azy tamin'ireo tranga manarivony maro. Izay rehetra nolazainy fa hitranga dia nitranga. Fantatsika rehetra zany. Raha misy olona amin'izao mpivory manatrika eto zao any maraina na any amin'ny toeran-kafa ka afaka ilaza fa nisy fotoana na diso an'izany dia mahazo mitsangana ianareo ka ilaza zany. Fa raha mahalala ny rehetra fa tamin'ny fotoana rehetra tamin'ireo tranga manarivo hoe marina tanteraka zany manao amen. Hitanareo fa ho toy zany ihany maneran-tany. Misy zavatra eo andalam-pahatongavana tsotro zao. Tsy mandefa an'ireo zavatra eo mihitsy Andriamanitra raha tsy misy tanjona ao ambadika zany. Toe-peritreretana fotsiny ateto napetraka eto zany ny anankiray amin'ireo tahirin-tsoratra fa anio maraina dia misy bokotra tanan'akanjo ataoko ary maro aminareo no nandreny amin'io mpilalao sary mihetsika malaza io Jane Russell fa pentekôtista ny reniny. Ary Dani Henry dia anadany akaiky zanadra vaviny reniny batista izy io. Teo amin'ilay fivoriana izy, ilay fivorian'ireo lehilahy mpandrarà tao Los Angeles Californie roa taona lasa zay. Fa vao vita ny famaranako ilay fanambarana lehibe sy feno hery ary niariary ka na dia lay mpanaramaso azy zay isan'ireo mpanaramaso ambony ny Assemblée de Dieu dia nidina nakeo amin'ny lampiazo avy teny amin'ny rihana zay nipetrahany ka nanao hoe tsy enoko fa zay no tena tiany Rahalahy Branham ambara. Hoia zay no tena tiako ambara ramose, zao no lazainy tompo zany. Ary teo mahakasika ilay fiangonana amin'izao taon'izao zany. Ary saika tamin'izay fotoana zay io tovolahy io zay mpandrarà ny rahalahy no nitarika teo izy naka sary ho an'ny fahatalavitra tamin'io maraina io. Ilay rahalany anankiray dia mpiandraikitra ny asa lalana any Californie ary nanatona teo Dani Henry rehefa nifarana ny fivoriana teo amin'ny lampiazo toy zao teo amin'izay nipetrahan'ireo lehilahy rehetra reo nakeo izy ary namina ary reto teny reto no nolazay ry Rahalahy Branham antenaiko fa tsy fahametavetana zavamasina zao nefa hoy izy azo atao toko fahatelo amby roapolo amin'ny apokalipsy zany nefa 2 amby roapolo ihany nitoko amin'ny apokalipsy. Hoy izy antenaiko fa tsy fanevatevana zavamasina zao ary raha vao nilaza zany izy eny batista io zazalahy io ka tsy nisy fantany amin'izay mety ho fagagana fa raha mbola namina izy dia nanomboka niteny tamin'ny teny tsy fantatra. Ary raha vao vita ny fitenenana tamin'ny teny tsy fantatra dia nisy vehivavy ranjanana mainty hoditra nipetraka teo anoloko nitsangana izy io ary nilaza hoe tsy mila fantika any zany. Hoy izy avy any Shreveport Louisiane na Baton Rouge Louisiane. Hoy izy teny frantsay mazava be zany. Victor Ledoux zay frantsay ihany koa dia nipetraka teo ambony teo. Hoy izy zany mihitsy frantsay ny tenako ary tena frantsay zany. Hoy andraso kely ianao soraty ny voalazany ary ianao soraty ny voalazany
alohan'ny ilazanareo zavatra soraty izay tianareo lazaina ary avela ho jerena ny voasoratra reo koa dia nanao antsoratra ny anankiray ary nanao antsoratra ny anankiray fa nitovy mihitsy hatramin'ny maro-piatoana azy avy eo saiky tamin'ny fotoana ihany raha nitondra an'izay nosoratana izy ireo nisy tovolahy fotsifotsy volo tsara tsanganana nanatona teo avy teny aorina fa tsy ampy ny toerana ka tsy nahazo izy izy mijoro teny aorina izy nanatona teo izy io nanao hoe andraso kely tia metraka taratasy ihany koa hoy izy mpandika teny frantsay ho an'ny ONU ny tenako firenena mikamba hoy izy tia metraka ny taratasy koa ary indry fa nitovy tanteraka ireo taratasy telo reo teny frantsay ary zao ny voalaza tao ity ny voasoratra tamin'ny fotoana io ny voasoratra tamin'izany ity eto ty mihitsy ilay taratasy teo amin'ny Dany nataony tao am-paosiny zany mazava ho azy fa efa niparitaka teo amin'ireo lehilahy mpandrara kristiana sisisy zany satria ny fidy sakely-dalana ety ianao ilay lalatsarotra indrindra safidinao manokana no nandehananao teo fanapa-kevitra tsara sady marina no raisinao ary lalako zany no io fanapa-kevitra lehibe indrindra io dia ampahany lehibe amin'ny lanitra no hiandry anao fanapa-kevitra be voninahitra toinona no ny raisinao zany zavatra zany ihany no anome sy anatanteraka fandresena miezinezina ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary nataon-dra lehilahy Sony tamin'ny anarany eto ny filazana etsy ambony dia nadikany tamin'ny faminaniana nataony Dany Henry ny amin'ny rahalahy Branham nomen'ireo vavolombelona telo tao amin'ny lay toerana fisakafoanana tao Los Angeles Californie eny io lehilahy tanora io ihany zay nanome an'io faminaniana io nefa tsy nalala akory no lazainy no tany Jerosalema ray volana lasa teo zay nanana anjara nivoaka izy sady nitsilany tao amin'ilay fasana nahafaty sy nandevenana an Jesosy koa raha mbola nitsilany teo izy lazainy fa nanomboka ny atsiaro fatratra izy ka dia nanomboka nitomany hoy izy tena sarotra tokoa ho andrala Branham ny ijoro anohitra zao tolo zao sy ireo zavatra reo ary ny fiangonana rehetra toy ny nilazany ty olona ny andany tamin'ny Billy Graham indray mandeha hoe afaka manaiky amin'ny Billy Graham isika satria mikambana ho iray manohana azy ny fiangonana eketsika Oral Roberts ny Pentekotista fa ahoana kosa nahafahana naiky zavatra iray nefa mifanohitra amin'izay nampianarina ny olona zany Andriamanitra no eo ary Dany ny ataony ho fialam-boly dia ny manefa vato kely nakeo amin'ilay toerana nanatsatoana ny azo fijaliana izy dia ilay toerana voalaza ho vatolampy nametrahana ny azo fijaliana tsy nisy olona teo dia nanedaka apahany kely tamin'ilay vatolampy izy ary nataony tao am-paosiny ho fahatsiarovana dia tonga tany an-trano izy dia nanamboarany bokotra akanjo roa zany ary mahagaga fa rehefa nanamboatra an'ireo izy dia toa tahaka ny voapetin-drala izy ary nanivatsiva teo anivon'izy roa reo nisy sakely-dalana mahitsy sady entina makivaky azy roa eny zany dia mety fotsiny ho hitanareo mety tsy atsikaritra an'izany ny olo-kafa fa ho azy zany dia fa meno nireo zavatra efa inoko fa misy dikany ny zavatra rehetra ary ankehitriny amin'izao fotoana zao na inona nataon'ny tompo raha tsy zao lay zavatra tamin'ny faminaniny tao Malaka 4 ary koa ny lioka 17 sy soratra masina maro izay natao hitranga amin'izao andro faran'izao mamela ilaza an'izao eto am-pamarana dia izany no nametraka fototra ho an'io lehilahy io rehefa ho avy izy koa dia makasitraka indrindra fa lay Andriamanitra tsy to raha izay ny fandeha dia namela ny anao zavatra kely dia zay tsy nandeha fianarana mba haneo ny fankasitrahako ny amin'ny fitiavany ny fitiavako azy ary ny fitiavanay ny olona noho izany amin'ny fahatsora-po no hidirako amin'izao loha hevitra ny amin'ny fanambadiana azy fisaoram-bady zao amindra fo amintsika rehetra ny Andriamanitra ary ankehitriny mianoa tsara ry anabavy aza mitsangana ivoaka aoka ho tony tsara fotoana foy ry ralahy manaova toy izany aza vonona ny fandraisam-pianareo any zay mifandray amin'ny telefônina aminay aza manao an'izany aoka ho tony tsara fotoana foy mandra-patapitra izany mianoa tsara raha tsy miombokevitra ianareo raisa-tsoratra ny soratra masina ampiasaika dia dinio ambavaka zany alohan'ny andraisanareo fanapa-kevitra
andriamanitra ô ampio zay raha ezaka niditra am'izao lohahivitra zao Now, eny it may be a little mety ho lava lengthy. kely I zany want you to be tsy in tiako any maimaika hurry. mihitsy ianareo And, just fa take your time, milamina tsara all of fotsiny us, isika rehetra study ary tena the word dinio of God lalina ny truly tenin'andriamanitra and thoroughly, arak'izay as we know azontsika how to study. andiniana azy Let's begin with andesika Saint nomboka Matthew, amin'ny the masinda matio 19th ny toko chapter, 7 and beginning, ary I think, atomboka with the ataoko fa 8th ny andiny ny verse of the fahavalo 19th amin'ny toko chapter. 7 I eo wish to start. no tiako anombohana I might afaka start nomboka ko also with amin'ny the first andiny and ny read voalohany down ka to the maky 8th hatramin'ny andiny ny verse of the fahavalo 19th amin'ny toko chapter. 7 Now remember, eny tsaro fa these things reo that zavatra I say lazaiko reo must come dia tsy from the maintsy word of avy amin'ny God. tenin'andriamanitra It can't be tsy my afaka own ho fiheverako opinion, manokana or zany my opinion, satria ny just like fiheverako everybody dia toy ny else's. any hafa rehetra But ihany it's got to be saingy in tsy maintsy continuity mifandray with the word of amin'ny God. Remember, tenin'andriamanitra zany tsaro fa God keeps azonon'andriamanitra everything in mifandray ny continuity. zavatra He rehetra never tsy changes. miova mihitsy izy He's the tsy same miova yesterday, today, omaly and sanio ary forever. mandrakizay You believe that? inonareo ve zany He's the same. izy no tsy miova Now, I shall ankehitriny read amaky from aho the eo 19th amin'ny chapter. toko fa And it 7 came to pass ary that rehefa when Jesus vitan'i had jesosy finished zany teny these zany things, he dia departed niala from Galilee tany and galile came izy into the ka coast of niazo ny Judea lalana teny beyond Jordan. andafiny jordana And great ary nisy vahoaka multitudes betsaka followed him, nanaraka azy and ary he dia healed them. nahasitrana azy teo izy The Pharisees ary also nisy came fariseo unto him, nanatona azy tempting dia him. nakafana azy I pause there mijanona so you kely get eto the emphasis mba ho on azonareo those tsara hoe that was iza no tempted. nakafana azy Saying unto dia him, nakafana "Is it azy hoe lawful for a mahazo man to misaotra put ny away vadiny his va ny wife lehilahy or no zay every rehetra cause?" entiny hampangana azy na inona na inona And he answered and ary said izy unto them, namalaka nanao "Have hoe you not tsy mbola read nivakinareo va that ny he teny which made them fa in the izay beginning nahary azy made tamin'ny them voalohany male and dia nahary female? azy ho lasy vavy And said, ka For dia this nanao cause hoe shall ary a noho man izany leave lehilahy father dia and andao mother, ny rainy ny and shall reniny cleave ka to his ikambana wife, amin'ny and vadiny they twain ary shall dia be ho one nofora flesh. ihany izy roa Therefore, ka dia they are no more tsy roa twain, intsony but izy one fa flesh. nofora ihany What therefore koa God amin'izany has joined zay together, let nampiraisin'andriamanitra not dia man aoka put tsy asunder. ampisarahan'olona They said unto him, Ure taminy, Why did Moses nahoana ary then Mosesy command to give a no right nandidy of anome divorcement taratasy and put fisaoram-bady her away? sy isaotra azy And he said unto ary them, hoy izy Moses, taminy because ny of the amafy ny hardness of your fonareo heart, suffered no you to namelany put away Mosesy your anareo wife. isaobady From the fa beginning, tamin'ny voalohany it was not dia so. tsy mba toy izany Now, eny God help us. Andriamanitra ne anampy atsika This io scripture, soratra masina io this question io fanontaniana io confronted Jesus at dia the teo very anatrehan'i beginning Jesosy of tamin'ny his fiandohan'ny ministry. fanompony mihitsy And it ary confronted teo Moses anatrehan'i Mosesy zany at the very beginning teo of amin'ny his ministry. fiandohan'ny fanompony mihitsy It's a foremost fanontaniana question, manandanja and indrindra ao believer's ambonin'ny heart, mpino the zany sinner doesn't care. ny mpanota dia tsy mirarahana io But it's to believers fa ny eo amin'ny because mpino the satria believer is trying ny to mpino do no all miezaka that ny he manao knows an'izay how rehetra to do fantany to atao live mba right before hivelona God. mahitsy eo anatrihan'Andriamanitra Therefore, noho if zany any eo question amin'izay comes up rehetra on religion, fanontaniana momba ny fivavahana then dia the marriage and divorce mipoitra case foana ny comes up. resaka fanambadiana sy fisaoram-bany Why? nahoana Because satria it is the cause io of no the nahatonga original ny sin. fahotana voalohany That's where sin teo no starts. niandohan'ny fahotana And that's the reason it's brought ary up zay every no time antony because ipoiran'izany it amin'ny is fotoana the rehetra very satria beginning io mihitsy of no sin. fiandohan'ny fahotana Now, I won't eny have tsy time ana-potoana to nazavana explain an'io all rehetra these io things, ah but I'll be nefa glad to answer afaly your any letter amaly or ny anything else taratasinareo you got sy the ny book sisa on zay it, azoko atao and na manana many boky maro questions amin'ny resaka and nisika even, sy reo fantanina cuttings maro out of ary na newspapers to mitapaka make sure gazety to sy prove sisa aza this. dia eto We mba hanaporofo know an'izao that fantatsika fa it was easy, eva de the apple that she lay was poma supposed zay to lazaina eat fa were nohaniny not even nefa tsy scriptural. soratra masina akory zany Now they claim it was eny an miambo izy apricot. ireo fa abricot zany It was neither samy one. tsy misy izy zany She committed adultery. nijangajangy izy It brought forth ary the zay no first niteraka child lay that zaza conceived voalohany de Kain Satan's own lay zanaky son. satana mihitsy For in him lay satria evil. tao aminy lay ratsy It did not tsy come tonga to tamin'ny alalan'ny Abel. abely io Satan's ny son zanaky was satana Cain. de Kain I know your fantatro ny question fantaninareo now. eto He said, hoy "I have eva gotten a efa man nazo from the zalahy Lord." tamin'ny That's tompo ah exactly tena right. marina zany You could take azonareo the alaina ny honest vehivavy woman in ratsy the town, the fanandrindra worst eto man. an-tanàna ny If lehilahy they had ratsy a baby, indrindra would raha have to manana come anaka from izy the ireo Lord. dia tsy maintsy avy amin'ny tompo zany Because God satria has laws nametraka set tsara together. andreo lalàna Andriamanitra
ary reo lalàny reo ny fikosany masoandro ohatra asio ahidratsy eo amin'ny sahatsara fa hitsiry zany ary tsy maintsy maniry io satria lalàn'Andriamanitra zany rehefa nambolena ny vo dia tsy maintsy maniry ary tsy misy mahavita mampaniry ny aina fa tsy Andriamanitra satria miasa eo ambany lalàny zany. Noho zany rehefa nisy voratsy nambolena tao akibony eva dia voatery namoa zany satria lalàn'Andriamanitra ny amin'ny fiterahany io ary tsy afaka nanao akoatra ny niteraka an'io zany ka tsy maintsy avy tamin'Andriamanitra io. Zay no antony ilazany olona hoe ny zazakely oreo matetika hoe raha tsy nateraky ny ray aman-dreny kristianina dia very ny rahan'i Jesosy Kristy no manao fanavotana ho an'ilay ankizy natoinona amiko ny fomba naterahany ary na raha tsy toinona ny naterahany. Izy ho zanak'ondrin'Andriamanitra izay manasitra ny fahotany zao tontolo zao tsy afaka hibebaka ny ankizy kely satria tsy misy tokony hibebahana ary zany ny fahotany zao tontolo zao izay nisoro ny rahan'i Kristy makany an-danitra ny zazakely. Io ary ilay fahotana voalohany ka izay no antony isiny ny fanontaniana amin'io. Isaky ny misy fisehon-javatra lehibe alefan'Andriamanitra dia isaky izao misy voalohany ahoana ny amin'ny fanambadiana sy fisarambady eny toy ny nisy hatramin'izay mbola fanontaniana eo amin'ny olona trany io toy ny nisy tamin'ny andron'i Jesosy toy ny nisy tamin'ny andron'i Mosesy izay foana ny nisy ary zany ihany mandraka ankehitriny fanontaniana eo anivon'ny olona io satria tiany olona ho fantarina ny fahamarinana. Kanefa eo amin'izay misy fanontaniana dia tsy maintsy misy valiny ihany koa. Ary eto noho zany heverina ho valiny araka izay nolazaiko teo aloha tamin'ity herinandro ity dia tsy maintsy misy valiny marina ary raha mahazo valiny amin'ny zavatra iray isika nefa tsy marina zany dia fantatsika fa diso io kanefa dia zao no misy anontany hatrany ianareo mandra-pahatonga ilay tena fanontaniana ho voavaly raha tianareo fantarina ny fahamarinana ary noho zany fanontaniana ara-baiboly dia tokony hisy valiny ara-baiboly. Tola efa nolazaiko hoe raha teo ho any Atsinanana ny maraina ary amin'ny tena fahafantarako an'io fa misy zavatra tsy maintsy hitako any an-tsaha nefa tena any Atsinanana io zavatra io dia miatsinanana isana hoe Rahalahy Branham iry ny Atsinanana azo lazaina ho Atsinanana zany saingy avaratra Atsinanana ka ho diso an'ilay tena zavatra tadiaviko hiverina amin'ny fahalalana fa diso zany ka raha misy laza aveo hoe ry Rahalahy Branham mandehana maketsy amin'ny akavananao eny azo lazaina ho Atsinanana ihany koa zany saingy atsimo Atsinanana io ho diso an'ilay zavatra notadiaviko satria mihoatra n'ireo faritra misy an'ilay lalana marina sy mahitsy akanesana eo koa. Raha zay ary no izy mahita sekoly avy amin'ny fisainana roa sika raha ny mahakasika ny fanambadiana sy fisarambady ary zao zany ny anankiray amin'io manao hoe afaka nambady indray mandeha ihany raha lehilahy raha tsy hoe maty ny vadiny ary zay no anankiray amin'ny fanontaniana nefa raha izay no arahina dia hihoatra ny fetry sika aveo ony manaraka hoe raha lay vehivavy na lay lehilahy na ny ray amin'izy roa ka natanteraka fitsagajagana dia azo roana ny ray amin'izy roa ka nambady indray ahita ny tenanareo hoe nivelany faritra ianareo raha izay koa hitanareo fa sady tsy atsimo Atsinanana no tsy avaratra Atsinanana fa Atsinanana mihitsy no tadiavintsika. Mivoaka ny soratra masina ianareo raha mizotra makery mivoaka ny soratra masina ianareo raha mizotra maketsy tiantsika fantarina hoe aiza no ifanitsiny ny soratra masina amin'ny soratra masina ka alala ny fahamarinana ny amin'io samy mizotra amin'ny lalany avy izy ireo ka diso amin'ny fahamoahana ny valiny marina kanefa tsy maintsy misy ihany ny valiny toy ny misy ankehitriny ihany zany. Misy sekoly roa ambony mikasika ny fampianarana eo amin'ny fiangonana ny ray amin'ireo dia ny Calvinisme ny ray kosa dia ny Arminisme ny ray amin'izany dia legalista ilay ray hafa dia fahasoavana ary hitantsika amin'izany fa ny olona izay minony amin'ny fahasoavana reo Calvinista manao hoe dia rain'Andriamanitra tsy manelingelilany mifoka tsy manelingelilany misotro azoko atao ireo zavatra ireo efa nanako ny antoka mandrakizay aveo hitantsika ny lafinilany ny amin'ireo legalista o reo
teteny ratsy mafy azy aho tiako aseho azy tsara ny atao tsaiko ato nefa kristianina ka tsy maintsy mangina. Hitanareo eo amin'ny lalana roa samihafa no ahitanareo ny tenanareo nefa tsy misy tena izy zany. Eny sarotra ny milaza zany nefa de zay ny marina. Mahita ny tenantsika eo amin'ny lalana roa samihafa sika, ny ray makery, ny ray maketsy. Ankehitriny andesika ijery ny fahamarinana. Miano eto de jereo raha misy dikany aminareo zany. Ohatra raha miomana ny hoany ampitan-dranomasina ny fianakaviako any no raisiko. Iantso ny vadiko hoe ho amiko ka hanao hoe isika dia hoany ampitan-dranomasina ary malala. Eny zao ny fijery legalista. Eny ry vadiko ametraka lalàna aminao aho. Raha miarakaraka amin'izay lehilahy ianao amin'ny mahatseo aho, rehefa miverina de vehivavy misarabady ianao. Ary tsy tiako ianao lava maso, tsy tiako ianao ampirafy. Azonao ve zany? Zany vadinao. Raha manao an'izany ianao de roako rehefa miverina. Aveo manintsy tanana amiko izy ary samboriny amin'ny kravaty aho de ataony hoe rena amseko misy zavatra tiako ambara aminao. Hitanareo raha lava maso amin'izay vehivavy any ianao na maka an'izay vehivavy any de ho lehilahy misarabady rehefa miverina. Eny ho tokantrano sambatra ve zany? Zany legalista. Eny ary ankehitriny zao le lafinilana hoe raha makany ampitan-dranomasina ka manao fahadisoana akany aho ka ilaza hoe eny jereo fa akan'ity vehivavy eto ty aho tsy mampanina ny vadiko zany, tsy raha iny io. Ho ny vadiko ivoaka hiaraka amin'ny lehilahy ry aho, tsy mampanina ny bily zany, tsy raha iny io. Raha tsy mirarahan'izany aho de misy zavatra tsy ara-dalàna amiko. Tsy tiako araka ny tokony ho izy io vehivavy io. Raha tsy mirarahan'izany izy de misy zavatra tsy ara-dalàna aminy. Vadiko izy, tsy tiako isy lehilahy hafa ame-daladala aminy. Vadiko izy. Eny zao ny tena mahakasika an'io. Zao samy misy marina izy anankiroa reo saingy tsy ilay tena fahamarinana. Eny raha makany ampitan-dranomasina zao ny tena izy miara-mivory ny ankonako kely ary mifampivavaka zahay. De ankiniko amin'Andriamanitra izy reo ary izy reo manakina amin'Andriamanitra. Ary efa zay no ataonay makany ampitan-dranomasina zahay, makany ampitan-dranomasina. Eny fantatro fa tia izy, matoky azy aho. Ary tiako izy, matoky ahy izy. Raha mbola tia azy toy zany any aho de tsy misy tokony hampanahy azy amin'ny hoe akako vehivavy hafa any. Raha mbola tiany araka ny tokony ho izy any aho, eny de tsy misy ilako mieritreritra ny amin'izay lehilahy hafa hivoaka hiaraka aminy satria vadiko izy ary mino azy aho. Inoko fa raha tena hoe navanon-dratsy aho ka nanao fahadisoana ka nivoaka niaraka tamin'ny vehivavy anankiray ary iverina sy fona amin'ny amin'io ka hiteny aminy hoe ry meda tsy niniko ny anao an'io, voafandrika fotsiny aho fa niazakazaka nanatonatsotra zao i vehivavy io ary no sakambininy aho ary nanomboka nanao an'izao zao. Inoko fa hazava aminy zany, inoko fa amela izy ny amin'io nefa tsy hanao an'izany velively aho satria tiako izy na de amela azy izy. Tsy hanao an'izany aho, tsy te handratra azy aho nahoana nahoana. Na de fantatro aza fa amela izy ny amin'io tsy tiako ny handratra azy. Ary toy zany koa ny eo amin'Andriamanitra raha ny fitiavana fileo zay fitiavan'olombelona, fitiavana fiombonana no mahavita zay atsapany lehilahy iray ny toy zany ho an'ny vadiny. Ahoana ny amin'ny fitiavana agapao teny grika zay midika hoe fitiavan'Andriamanitra. Ampanao ahy inona eo amin'i Jesosy Kristy zany? Za raha mbola eo amiko any de hanao an'io de atao-poko zany ny hanao an'io. Raha ny oya raha mbola atao-poko ny hanao an'io de hanao an'io aho. Ny legalisma de tsy amela hanao an'io no ny fahalalako fa ho voasazy aho raha manao an'io. Fa zao ny tena fahamarinana ny amin'io. De rehefa miditra ao amponareo ny fitiavan'Andriamanitra ka lasa te hanao an'izany ianareo. Zay ny fahamarinana mahakasika an'io. Eo ny misy an'ireo sekoly roa, tsy ny legalisme na lay anankiray na ny calvinisme fa izy roa. Ankehitriny hitatsika ankehitriny ihany koa fa misy anara-piangonana maro samihafa. Misy ny fiangonana katolika, ny fiangonana protestanta, samy milaza ny tena no lalana ny tsiraray. Eny manana ny lalana zay. Ny anay ny fahamarinana. Misy an'ireo metodista manao hoe anananay ny fahamarinana, ho ny batista anananay ny fahamarinana. Koa hoah raha mbola zay ihany ny fisainan'izy ireo de tsy izy zany satria o Jesosy zany ho fahamarinana.
hitanareo noho zany toy lay toroteniko tamin'ny malariva hoe izy ny toerana nametran'andriamanitra ny anarany lay toerana tokana fanompono tsy kristianina nareo satria hoe protestanta tsy kristianina nareo satria hoe katolika tsy kristianina nareo satria hoe metodista batista na pentekotista fa kristianina nareo satria natao batisa tao amin'i jesosy kristy tamin'ny fany masina tsy hoe tamin'ny rano fa ray ny finoana ray ny tompo ray ny batisa zany hoe ny batisa ny fany masina ny batisa ny rano dia mampiditra anareo ho amin'ny fiombonana ny batisa ny fany masina ny mampiditra anareo ao amin'ny kristy zay ny fahamarinana manana fomba fijery roa ihany koa sika ny amin'ity fanambadiana sy fisaoram-bady ity eny ny tompontsika dia efa nanokatra ny zava-miafy ny tompoka se fito teo amin'ny teniny ho antsika tamin'izao andro faran'izao eny ho an'ny maro aminareo mety tsy mazava aminareo mihitsy zany fa ny fiangonako mahazo azy tsara tamin'inona efa nandrean'ireo fahitana sy ny zava-nitrangy ianareo ary ilay fanontaniana dia fanontaniana ara-baiboly ka asainy sika eto ny ino fa tsy maintsy misy valiny marina ny amin'ny tsy ambaratelo rehetra nafenina izay nafenina atramin'ny fanorenany zao tontolo zao ary ny baiboly dia maminany sy milaza fa amin'izao andro zao no ampahafantarina reny tsy ambaratelo reny apokalipsy 10 fa amin'ny tsofan'ny anjely fahafito la iraka ho an'ny laodiki dia ampahafantarina ny zava-miafina zay an'andriamanitra nefa dia izao ny taona farany dia ny laodiki jereo ty fifoazam-panahy rehetra ity fa naharitra 50 taona na mihoatra nefa tsy nisy anaram-piangonana mihitsy nivoaka avy taminy nanana fifoazam-panahy Lutera dia nisy anaram-piangonana nipoitra teo Wesley dia nisy anaram-piangonana nipoitra teo Alexander Campbell dia nisy anaram-piangonana nipoitra teo reo olo malaza hafa rehetra teo John Smith sy ny sisa reo anaram-piangonana Rimody nandritra ny fotoana rehetra fa ity kosa nisy anankiray matetika ny fifoazam-panahy dia tsy maharitra fa tsy teny taona eny eo fa ity kosa dia 50 taona mihoatra no efa nisiny ary tsy nisy anaram-piangonana mihitsy nivoaka avy aminy satria fotoana ho an'ny voa ankehitriny tsy misy akofa intsony rehefa lasa ny akofa efa vono hiteo vonon'andriamanitra raha tsy eo andalam-panaovana zany izy ankehitriny dia iantso fiangonana iray ho amin'ny fahatanterahana izy amin'ny alalan'ny teniny Jesosy Kristy mareo fa tsy maintsy misy valiny anoany ary zany dia zao dia ilay zava-miafin'andriamanitra vita tomboka se fito reo tomboka se fito firy ny mahazo an'izany atsangano ny tanana andeha ho jerena ataoko fa maro amin'izy reto no mpiangona avy manodidina eno ary raha tsy azonareo ivoaka tsy hoela ny boky kasika ny loha hevitra io ananantsika ny boky efa misy boky maromaro ny amin'izany ankehitriny Jesosy eto amin'ny lahatentsika dia manasa antsika mba hiverina any amin'ny voalohany azona ny tena valiny araka ny soratra masina eny rehefa ny fanatrika tamin'izao izy dia nisy zavatra roa tsy maintsy nojerena hoy ny mpisorona taminy mahazo misaotra ny vadiny vany lehilahy ka manambady hafa no zay rehetra mety atony ary o Jesosy fa tsy mba tahaka izany tamin'ny voalohany dia o reo Mosesy namelanay anao taratasy fisaoram-bady sy isaotra ny ravehivavy na inona antony tiany anaovana an'io hoy izy zany nataony Mosesy io noho ny avelako iletika kely zany noho ny amafin'ny fonareo fa atramin'ny na tamin'ny voalohany dia tsy mba toy zany ny fanontaniana ny fanontaniana ankehitriny ny amin'ny fandriam-pahalemana maneran-tany ohatra amin'ny alalan'ny politika ve no aviny zany ny fikambanan'ireo firenena ve hoe tafaray hoy aminareo tsia tsy naomby hatrany zany ary tsy aomby foana nefa dia misy valiny marina ho an'ilay fanontaniana hoe isy fiadanana ve ety ambonin'ny tany eny rehefa ho fongana hialy eto tany ny fahotana dia isy fiadanana fa mandra-patonga n'izany fotoana zany dia tsy isy fiadanana isy firenena hitsangana mely firenena isy fanjakana mely fanjakana Andriamanitra efa nanome fanafana ho an'ny fahotana eno tsara eto Andriamanitra efa nanome fanafana ahatonga ny fahotana ho fongana hialy eto tany saingy tsy te anaiky ny fanafana omen'Andriamanitra ny olona eto tany nanome antsika fanafan'Andriamanitra ary koa fomba akatsika ny vatsika ary velona miaraka aminy saingy tsy te anaiky ny fanafana omen'Andriamanitra ny olona tsy te anaiky ny teny mikasika an'io
jesosy efa nilaza anio, ary zany de mampatsiahantsika an'ireo teniny amin'ny fahalalana fa nilaza izy hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny ahy tsy ho levona. Ny fanontaniana, ny tena valiny zay tiany jesosy iverenantsika de niverina amin'ny voalohany koa ho ao amin'ny genesisy io, satria ny teny hoe genesisy de maneho ny tokovo ho an'ireo fanontaniana rehetra ao amin'ny baiboly, ary ilainareo hatrany miverina amin'ny vo mba ahitana hoe karazana vo inona noho iny atsaha, ka ahitanareo avy amin'izany ny vokatra ho azo. Eny, karazana vo inona nafafy? Ny genesisy no zany hoe tokovo, de iverina amin'ny genesisy sika. Jesosy de manondro amintsika an'izao soratra masina zao, tamin'ny voalohany. Eny tsaroa fa tamin'ny nanomboan'ny fotoana ny andoha zany, ny talohan'izany de mandrakizay. Eny, lay fantanitsika teo mario, raha miverina amin'ny voalohany sika, eny aza diso an'izao. Ary zay no antony tiako iresahana miadana, mba ilazan'ny olona miaino amin'ny telefoninany sy amin'ny oronam-peo hoe mazavy zany. Raha nilaza Jesosy hoe miverena any amin'ny voalohany, de tsy roro ihany ny zavatra rehetra teto an-tany. Nisy Adama iray, Eva iray. Andriamanitra irery ihany no nanakambana azy ireo. Soavaly vavy iray, lahiny iray. Boloky vavy iray, lahiny iray. Tamin'ny voalohany, arak'izay nambarany antsika iverenana, de tsy roro ihany ny zavatra rehetra. Zany ve? Aveo hitatsika tamin'izany fa ny zava-drehetra tamin'ny voalohany de tao amin'ny rindra tanteraka sady ny fanaraka tamin'Andriamanitra. Tsy nisy zavatra niala tamin'ny hitsiny. Ny zavatra rehetra teny amin'ny lanitra de nitoetra araka ny lamina. Reo kintana rehetra, reo vahin-danitra, ny manodidina ny masoandro, tena araka ny lamina tanteraka ny rehetra. Raha misy mihetsika izy ireo de zay no anapaka ny programa rehetra. Ankehitriny, enoy, hitanareo ve ny fahatapahan-javatra anankiray de mandoto ny programa rehetra. Eny, fony mbola nizotra ny fanaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona, ka lehilahy iray sy vehivavy ray ny teo, de nanota io vehivavy io. Ary zay no nampivarina ny programa rehetra tetỳ an-tany ivoaka tamin'ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Noho zany, teny ray ampina amin'ity boky ity, na teny ray esorina amin'izany no mampivarina ny kristianina ivoaka amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Mampivarina ny fiangonana ivoaka amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Mampivarina ny fianakaviana ivoaka amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Zay mpino rehetra mety varina ka ho tafavoaka de noho ny tsy fanekeny ny tenin'Andriamanitra rehetra. Koa ny vehivavy no nahatonga ny fisaraha teo amin'ny tokantrano Mateo 10 io. Tsy ny kerobima no nanakorotana ny tany, tsy Adama no nandrava n'ilay tokantrano. Tsy nisy zavatra hafa nandrava n'ilay tokantrano ka nanara ny zavatra rehetra ivoaka tamin'ilay fifandraisana afa-tsy raha vehivavy, Eva. Ary teo io hoe tamin'ny voalohany no resahan Jesosy io no rava. O Jesosy, tamin'ny voalohany Andriamanitra nanao lahy iray, vavy iray, isaky ny karazany. Ary eto io vehivavy io rehefa tsy ny soavaly vavy, tsy ny alika vavy, fa raha vehivavy. Izy io no nandrava ny fifandraisan'ny asan'Andriamanitra rehetra teto an-tany ka nampivarina ny zavatra rehetra tao amin'ny fahafatesana. Ny vehivavy, tsy ny lehilahy. Izy io no nandrava ny fanekena.
noravany ny fanekena nahoana ny oarany lay fefy nomeny ny tenin'Andriamanitra. Eny, rehefa noravany ny fanekeny tamin'ny vadiny dia noravany ny fanekeny tamin'Andriamanitra. No zany satria noravany ny fanekeny tamin'Andriamanitra dia noravany io teo amin'ny vadiny, ary amin'ny fotoana andravanareo ny fampanantenana sy ny fanekena nataonareo manoloana ny tenin'Andriamanitra. Dia zany no miteraka an'ireo mpikambana sasasary ao amin'ny fiangonana, satria misy andian'olona nivory sy nilaza hoe tsy zao ny dikan'io, ka zay nampivarina ny rafim-pivavahana rehetra hivoaka amin'ny fifandraisana amin'ny teny. Tsy mihina an'izany sika nilaza ny mpampianatra Jones fa tsy zany no izy, nefa raha mbola Andriamanitra ihany no nilazany dia hoy izy aoka ny tenin'ny olona rehetra ho lainga fa ny ihany marina. Teo no nahatapaka ny fifandraisana. Koa hitantsika fa no lay fifandraisana ravy dia tapaka lay lalam-piainana, tapaka ihany koa ny lalan'ny fotoana, tapaka ny fanekena, potika ny zavatra rehetra. Inona ny natonga zany? Vehivavy ray. Fa izay nanapaka ny fanekena. Eny, raha tianareo vakiny zany dia azonareo vakiny Genesis 3. Eny, teo amin'io raha lehilahy no natao anapaka andravehivavy amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy nitovy laharana tamin'ny tsony izy. Nitovy laharana taminy izy teo raha nitoetra, fantatrareo zany. Saingy rehefa noravany ny tenin'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra andra lehilahy ny ho mpanapaka azy. Genesis 3:9 raha tianareo raisina an-tsoratra. Tsy nitovy laharana tamin-dra lehilahy intsony izy, fa izy lay mpandrava ny tenin'Andriamanitra. Tsy hitanareo ve fa vehivavy lay fiangonana hiteto, lay mpandika ny tenin'Andriamanitra, ka zay no nampivarina azy tanteraka hivoaka amin'ilay fifandraisana, ary zay no nataon'ny fiangonana ka nanipy fahafatesana ara-panahy eo amin'ny zavatra rehetra. Eny, ho azonareo ny antony itenenako mafy an'ireo zavatra ireo toy izay ataoko. Fa marina zany. Zava-nisy tao amin'ny Baiboly io. Mario, nahoana izy no nanao zavatra toy io? Ahoana ny nahavitany vehivavy mateo ty sy tsara tare ary tanteraka io an'izany? Nahita hosodoko aho ndray mandeha ataoko fa tany Grèce io, ny amin'ilay artista nandoko ny sariny Eva. Tsy mbola nisy zavatra mahatsiravina jerena toy io. Maneho ny fomba fijery ny fisainana ara-nofo zany, nefa tsy zany izy io fa tsara tare, satria vehivavy tanteraka izy, tena vehivavy. Mario, nahoana izy no nanao zavatra toy io nefa teo amin'izany lamina ambony zany nisy azy? Tena niaraka tamin-dra lehilahy izy, nitovy laharana taminy. Kanefa fantatsika rehetra ankehitriny fa very ny fitoviany tamin-dra lehilahy rehefa nanota izy. Ary koa i Andriamanitra ho mpanapaka anao raha lehilahy manompoko zao. Eny, soratra masina zany. Raha tianareo dia azonareo vakiny io. Omeko anareo soratra masina mba ananana fotoana no reo olona maro mifandray amintsika manerana ny firenena, ka ianareo mihitsy no amaky azy. Mario, ny antony nanaovany an'io, ahoana ny nahafahan'ny Satana nakeo aminy? Fantatrareo moa fa nisy fotoana Satana no nitovy laharana tamin'Andriamanitra. Zany mihitsy izy. Tamin'ny rehetra afa-tsy ny mampahary teo aminy io rehetra io. Teo an-tanakavanan'Andriamanitra mihitsy tao an-danitra ilay kerobima lehibe mpitarika. Mario, fa ny antony nanaovana vehivavy an'io tsy tao amin'ny famoronana voalohany izy. Tsy isan'ny famoronana voalohany nataon'Andriamanitra izy, fa vokatra ny volavolaina. Noho izany, lay tamin'ny voalohany izay nitodian'i Jesosy dia efa tsy vatana no arian'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy io. Vokatra ny volavolaina avy tamin-dra lehilahy izy. Rehefa nitotika Jesosy tamin'ilay hoe ny voalohany, tsaro fa Adamo dia sady lahy no vavy teo amin'ny famoronana voalohany,
tokana But then fa aveo he vao was separated nisy by tao later. latezany iray nesorona taminy. Notice, Mario fa but a byproduct. nivokatra ny volavolaina nefa. And Eny notice, Mario fa the only ny antokana tamin'izay rehetra no arian'Andriamanitra tamin'ny biby sy ny hafa rehetra dia izy rery ihany no namboarina arak'izany. every other Ny female vavy was ny in hafa the rehetra original dia creation. teo amin'ny famoronana voalohany. Every other female Ny was in the vavy ny original hafa rehetra creation. dia teo amin'ny famoronana voalohany. But Eve was not Fa in the Eva original no creation. tsy isan'ny famoronana voalohany. See, Hitanareo, that had to tsy be maintsy made izay ny that way fandeha. to get Ho to hitantsika it. teo aoriana kely izany. Notice Mario this fa creation teo she amin'ny was in, famoronana nisy azy io, not in the izay tsy original, teo amin'ny voalohany, but a dia byproduct. vokatra ny volavolaina. And in Ary this teo amin'io creation, famoronana io, there is, teo no nisy, I don't want to hurt your feelings. eny, tsy te handratra foanareo I aho. don't want to tell you the Saingy truth. tiako nilaza ny fahamarinana aminareo. Aoka ianareo tony fotsiny, efa mety tsara ny ataonareo. Tsy misy zavatra namboarina ka mahavita mamitaka indrindra toy ny vehivavy, izay mpamitaka. There cannot be Tsy nothing misy else. hafa mahavita izany, tsy nisy namboarina mba ho toy izany. Also, Zao koa, there is tsy misy nothing that zavatra can be so mora easily voafitaka indrindra deceived toy as a ny woman. vehivavy. Now, the Eny, fall ny proves this fahalavona ny statement to be manaprofo true. fa maro ny fanambarana io. The fall in the Le beginning. fahalavona tany am-boalohany. She Tsy was isan'ny not famoronana in the voalohany. original Nisy beginning tany creation. am-boalohany izy. She was in Adam, Tao amin'ny Adama izy, but not in fa a tsy tao female amin'ny endriny sex izay herself mahavavy at azy the manokana beginning. tany am-boalohany. She was a byproduct. Vokatra ny volavolaina nanaovana azy. Now there's nothing Eny, tsy designed misy mihitsy namboarina that ka can deceive afaka mitaka and be deceived ary as ho easy voafitaka mora as foana toy a ny woman. vehivavy. There is Tsy misy nothing mihitsy designed namboarina or na can afaka suit nibatena as well amin'ny as a woman faratsiana can. indrindra toy ny vita ny vehivavy. Think now. Eritrereto zany eto. There's nothing designed Tsy misy in mihitsy all namboarina creation that tamin'ny can voary suit rehetra as ka well afaka as a nibatena woman ratsy can. indrindra toy ny vita ny vehivavy. She can tear Vita a ny amotika man's tanteraka heart to mora pieces foana ny fony easier lehilahy than iray anything else noho ny there is in the zavatra world. hafa rehetra eto tany. Is his wife. Let Dia him ramatoa that nice vadiny little wife avelao go anao io down ramatoa some kely of that. mahafinaritra io Look saka at izy her amin'ny lehilahy separate afany children, dia jereo io tears rangaha io off fa her mipetraka io miaraka amin'ireo zanany ary ranomasina iraraka eo amin'ny masony. She is Toy designed izany that no way. nanamboarana azy. She is designed to do this. Namboarina izy mba hanao an'io. There is no Tsy misy hog, kisoa no dog, na or alika no other na animal biby hafa designed ka like her namboarina or can tahaka azy stoop as na low afaka as she nibatena can amin'ny stoop. faratsiana indrindra toy izay ahafahany nibatena. That is true. Eny marina zany. With regards to my Tena sister, manaja an'ireo anabafiko aho I just want you to fa watch. tiako ahita fotsiny ianareo. No Tsy animal misy can be biby immoral. afaka ho ratsy fitondratena. You call the Antsonareo dog ny the alika slut, hoe alika janga, the female dog. ny alika vavy. You call the male Antsonareo hog ny the lana sow. ny kisoa hoe kisoa maloto. But her morals Nefa ny is a fitondrantenany dia million miles antaprisany beyond kilometatra many mihoatra lavitra noho ireo kalazan'ny Hollywood. That's how low Ratsy she's indrindra toy designed izany to no do. nanamboarana azy mba hanimbany tena. She can't Izy io tsy mahavita. just think of this now. Eritrereto fotsiny zany There's eto. nothing Tsy in misy the zavatra eto world tany made tamin'izay that natao teo creation amin'ny voarin'Andriamanitra that ka can be afaka ho ratsy immoral. fitondratena sy hanibatena indrindra toy izany. Say, wait a minute, Hoy man. ianareo ahoana ny amin'ny lehilahy? Ho avy eo The sika. woman has to say Ilaindra vehivavy eo ny anaiky. Notice, Mario, there's nothing designed tsy misy to zavatra suit namboarina mba the hanibatena will of indrindra the na ho female. maloto afa-tsy ny vehivavy. A dog Ny can't do alika it. tsy mahavita izany. A hog Ny can't kisoa do tsy it. mahavita izany. A bird can't do it. Ny vorona tsy mahavita izany. No animal is Tsy misy immoral. biby ka Nor ratsy can fitondratena be. na mety ho ratsy toy izany For it is not satria designed tsy so it namboarina can izy be. mba havita izany. A female Ny kisoa hog vavy dia can't tsy be afaka ho immoral. ratsy fitondratena. A female Ny alika dog vavy can't dia be tsy afaka ho immoral. ratsy fitondratena. A female bird Ny can't vorona be vavy dia immoral. tsy afaka ho ratsy fitondratena. A Tsy woman misy is zavatra something mahavita to do. an'io ankoatra ny vehivavy. I see where Satan Hitanareo ankehitriny hoe nakaizy Satana. See? Hitanareo. But still she Nefa has, mbola she's eo got amin'ny the hatrany, power to say mbola yes izy or ihany no. manana fahefanany anaky na ny anta. Hitanareo fa miankina amin'ny hoe aiza no tiany ametrahana ny tenany. Hitanareo. Now, Koa here we can afaka see mahita mazava plainly tsara sika eto certain ny amin'ny things taranaky that ny mena come rano in. ny toerana idiran'izany. There's only one place he Toerany could iray go. ihany no azony naleha. That wouldn't nail it Raha tsy down. maneho an'io Someone miariary was zany wrong. dia jamba mihitsy ilay olona. Hitanareo. Hitanareo. It had to go Ny ilay there. izany no nakeo aminy. Notice, Mario.
ny antony tsy nahafahan'ireo biby ireo nahavitan'io ny biby vavy satria isan'ny famoronana voalohany izy ireo fa ny vehivavy no tsy isan'io famoronana voalohany io. ankehitriny iverinanao ry isika mba handalinana an'io avy eo dia tondra anareo hatreo amin'ilay taona moderna ao amin'ny testamenta raha vehivavy irery no namboarina ho amin'ny falotona sy velona tsy mahamendrika tsy vitan'ny alika io ary tsy misy biby vavy hafa mavita izany ny vehivavy ihany no mavitan'io. ny alika na izay mety ho biby hafa dia indray isa-taona ihany ary zany dia mba hanana ny anaka tsy ho amin'ny fafinaretana ranofo fa mba hanana ny anaka. ny reniky soa mahery fo, ny alika vavy mahery fo dia indray mandeha isa-taona ihany amin'ny fotoana voatendry mba hanana ny anaka zany. fa ny vehivavy dia namboarina mba hanao an'io amin'ny fotoana rehetra hitiavany azy. misy karazan-javatra maro tsy ambarako eto azonareo vinavinaina ny ambiny. tsy vitan'ny alika zany fa ny vehivavy mavita. antenako fa ambarany fany masina aminareo sisa amin'io dia zay tsy ambarako eto. izy rery ihany no karazany eo amin'ny vavy ka natao ho tsara tarehy kokoa noho ny lahy. tsy mba toy izany ny karazany hafa amin'ny hafa rehetra. eo amin'ny voarin'Andriamanitra hafa rehetra dia ny lahy no tsara endrika na ny eo amin'ireo biby ireo vorona sy ny sisa dia ny lahy foana no tsara tarehy. jereo ny dera lehibe amin'ireo tandrony lehibe tena tsara tsanganana ary ny dera vavikely izay madinika. jereo ny akoholahy lehibe amin'ireo volony rehetra tsara tarehy sy ny akoho vavikely mavo antitra. jereo ireo vorona na ny lahy na ny vavy. nahoana ny toy izany ny eo amin'ny voarin'Andriamanitra rehetra. eo amin'ny voary rehetra ny lahy no tsara tarehy kokoa. ny eo amin'ny ondry, ny eo amin'ny kisoa, ny eo amin'ny soavaly, ny eo amin'ny hafa rehetra dia ilay lahy lehibe foana no tsara tarehy. ny vorona ihany koa fa ny eo amin'ny taranak'olombelona kosa ny vehivavy no tsara tarehy fa tsy ny lehilahy. ary raha zay no misy dia misy zavatra fahafa eo. nisy vony fangaro tany hoany toy izany nisy tany am-boalohany. nahoana no nisy zany ho amin'ny famitahana. ilay nanome endrika azy satana dia mbola miasa eo aminy ihany koa amin'izao andro faran'izao. avelao hijanona eto vetivety. tsara tarehy. fantatrareo moa fa teo amin'ny fampitena voalohany eran-tany tamin'izao tontolo izao na nanerana an'izao tontolo izao dia noho ny vehivavy tsara tarehy. rehefa hita ny zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona dia nakavaty tamin'ireo izy. tsy zany ve? tsy karitrareo ve ny fitombon'ny atsara tarehin'ny vehivavy amin'izao andro izao? nahita ny sariny Perla O'Brien izay no heverina fa vehivavy tsara tarehy indrindra teto amin'ny firenena tamin'izany. tsy misy zazavavy tanora amin'ny sekonry izao ka tsy maharesy azy raha ny atsara tarehy no resahina. ny fitombon'ny atsara tarehin'ny vehivavy no maneho fa andro ny famitahana izao. ovinany na tsara endrika indrindra ny fiangonana noho ny ankehitriny. ny zavadrehetra dia atotika amin'ny atsarany trano lehibe amin'ireo atapitrisana nanaovana an'izao sy ireo atapitrisana nanaovana an'izao. tsy hitanareo ve vehivavy ny famitahana? eny tsy misy afaka ny mba tena to azy ary namboarina izy mba ahafahany hamitaka. ary tena miasa eo aminy satana ankehitriny amin'izao andro faran'izao satria izy no nanome endrika azy. azoko porofony zany eto mba hiverenana any amin'ny voalohany. izy nanomboka ny asa tamin'ny vehivavy? adama sa satana? Andriamanitra sa satana? hitanareo izy no nanome endrika azy. fa io no tena fitaovam-piadiny izay andefasany ny lehilahy ao amin'ny falotony.
noho izy vehivavy tsara tare de vita ny sarika an'io lehilahy rehetra io arak'izay tiavany azy. Ry lalahy, tsy ilay fisotro toka etsy akory no amandrika ny lehilahy fa ilay vehivavy tsara tare mandeha ny an-dalana mampidoladola ny tenany ka zara raha mitafy. Zay no ilana fanimpamitaka de io mihitsy. Ary tena mahafaty izy no io, tena mahafaty mihitsy. Mety anontany ahy ianareo ny aminy hoe Satana no nanome endrika azy. Nefa de zany no fahamarinana. Satana no nanome endrika azy, mbola ataony azy zany. Avelao aneo zavatra aminareo misoratra masina, tsy maintsy mamerina anareo misoratra masina de ianareo aveo no amaritra ny hefitrareo raha mijery anio ankehitriny. Fa Satana, izy no ahitana ny toetran'izany karazana tsara endrika zany. Raha tsikaritra sika, izy no tsara endrika indrindra tamin'ireo anjely rehetra tao an-danitra. Zany ve? Ary naniry izy ny atonga ny lanitra ho toerana tsara endrika kokoa noho ny fanjakany Mikaela. Zany ve? Zao koa mba nehoana fa zanany Kaina, nanolotra fanompona tsara endrika kokoa izy no ravahany tamin'ny voankazo sy ny voninkazo ny altarany sy ny sisa. Zany ve? Ny atsarany endrika. Ny fahotana de tsara endrika. Raha zay no tsitsika hoe tsara endrika ankehitriny. Ary fahotana de mamitaka amin'ny alalany fahatsarany endrika. Raha ny vehivavy eny an-dalana jerenareo de tsy vitanareo mihitsy ny alalany ao ampony. Hitanareo? Nefa tiako lazainy ireo zavatra ireo mba ahafahanareo mahita ny antony mahatonga ny hoe Satana no nanome endrika azy. Tena marina zany. Ny zanaka naterany no nanaporofo an'io, Kaina. Eny tsara endrika raha vehivavy mba ahafahany mamitaka. Tsara endrika zao toy zao mba ahafahany mamitaka. Ny kosmosy ny tiako ambara, ny lamina maneran-tany. Tsara endrika zany mba ahafahany mamitaka. De ireo toerana lehibe mahafinaritra sy mihaja. Tsaroa fa ny mpaminany Amosy rehefa niakatra teo izy ka nitazana ambanina nandrify ny tanàna ka nahita an'io toy ny Hollywood moderne de kivy ireo masony kely zay rakotro ireo volo fotsy nanarona ny tavany de nidina teo niaraka tamin'ny hafatra izy ary nampanako an'io teo amin'izany toerana zany. Hoy izy, l'Andriamanitra mihitsy zay heverinareo fatopony no hamotika anareo. Marina zany. Ny fahotana de tsara endrika. Ny sary anehoany izy ireo an Jodasy de karazana lehilahy mamilava ratsy mirenireny eny an-dalana eny, tsy mahakombo-bava sady feno lalitra sy ny sisa. Hoe zany Jodasy, Jodasy de bikana, matanjaka, mpamitaka. Tsy zay zalahy zay no ilaina ho tandremana manodidina anareo, tsy ny lehilahy zay ilailay antitra am-piompo tonga eo manao salopety no tokony ho tandremana manodidina vadinareo, fa io fetsy ratsy io lay fatsora. Ny fahotana de mateiza eo masony zao tontolo zao, fa Andriamanitra de tsy voaseho eo amin'izany karazana tsarany endrika zany. Fantatrareo moa zany? Voaseho eo amin'ny toetr'Andriamanitra, ny atsara toetra. Ao amin'ny Baiboly, Isaia 3:10 raha tianareo raisina ny soratra masina. Misy andiana soratra masina voasoratra eto an-tsisy ho amin'izany. Isaia 3:10. Hoy ny Baiboly ny amin'ny Jesosy tompontsika hoe tsy nisy atsara-tare andritsika azy, ary tahaka izay tsy tian'ny oloko jerena akory izy. Zany ve? Tsy naniry azy sika satria tsy tsara tare izy. Mety olona kely angamba izy io, ny soroka efa milatsaka somary mena tare ka tsy mba nirina io pitarika zany izy. Tsy nanana endrika pitarika izy. Ny teny toy ny fiteniny be sy ny maro sy ny sisa toy ny fanaony vahoaka de ny olona tsotra ko de tsy nanana endrika toy izay be fahalalana izy noho zany, na nianatra sy tsara jerena ary nanao rebareba sy ny sisa, fa lehilahy tsotra fotsiny izy. Tsy nisy atsara-tare teo aminy andritsika azy. Nandeha teny izy ary teo anivon'ny olona nandritry zany, nefa tsy fantatra izy ireo akory na izy azy. Tsy mba Andriamanitra iray nandeha teny ny endrika nahitana azy raha ny amin'izay heverintsika ho Andriamanitra, nefa de zay foana na izy azy. Tsikaritra ve rehefa hoy ny Tompo Andriamanitra tamin'ny Samuel, mandehana ny an-tranon'ny Jese ka hosory ny anankiray amin'ny zanany lahy
ho mpanjaka aka nitoerany Saoly. Eny nifidy any Saoly ny vahoaka, nefa tena niteny tamin'ny mihitsy Samuel mba tsy hanao an'izany. Ozy sitrak'Andriamanitra ny ananareo mpanjaka, izy no mpanjaka anareo, ary ozy efa nilaza zavatra taminareo tamin'ny anaran'ny Tompo va ka tsy tanteraka. Efa nangata-bola taminareo va na zavatra fa mba hivelomako? Oreo tsia, tsy mbola nangata-bola taminay mihitsy ianao, ary zay rehetra nolazainao tamin'ny anaran'ny Tompo de tanteraka. Nefa mila mpanjaka zay na zany na tsy zany. Ko de nifidy any Saoly izy ireo. Jereo ny zavatra nividiny zao tontolo zao, jereo ny zavatra nividiny Israely. Reo vao osotra Andriamanitra de nifidy lehilahy zay nanatombo noho ny olona rehetra teo amin'ny firenena hatramin'ny soro noho niakatra ny alavana, zalahy lehibe, ranjanana, bikana, mateza. Nefa de hita fa izy foana no lalitra nandoto. Saingy hoy Andriamanitra, hifidy mpanjaka ho anareo aho araka ny safidiko. Ka de hoy izy ry Samuel, tsy holazaiko anao hoe izy io, nefa miakary ianao eny, ny anankiray amin'ny zanaky Jese io, ary Jese sy ny vadiny, ary ny hafa rehetra de nijerina didina nanao hoe ilay zanakay lamato, lehilahy lava sy ranjanana ary bikana izy, ka tena omety tsara aminy sady voninahitra ny mpanjaka. Kinga saina izy, nandio fianarana, lehilahy mahafinaritra, fantatry fa ho vitany tsara zany, hainy tsara ny mandahateny. Rehefa nentin'izy ireo teo izy, nalainy Samuel nantavaran-diloilo ary nakeo aminy izy, hoy izy, tsia, nilavy ny tompo izy. De nampandaloviny ary izy rehetra de ireo zanan'lahy enina, fa nanda azy rehetra ny tompo. Hoy izy, tsy mbola misy hafa ve any? Hoy izy, mbola misy anankiray any, miandro io any ivelany any izy. Mijanona any fotsiny izy ary mamorikira de mihiran'io, mioby sy manao ny ataony eny. Nefa lehilahy kely izy, ka sady milatsaka ny sorony menamena, ka tsy mety atao mpanjaka mihitsy. Hoy izy, andeha lefo izy. Fa raha vao tonga teo mason'ilay mpaminany David, de niasakasaka niaraka tamin'ny dilo ilay mpaminany, ka nandraraka zany teo amin'ny lohany, nanao hoe ity ilay nividin'Andriamanitra. Tsy niatsaratare, fa ny toetra. Andriamanitra de mijery ny toetra. Ny olona de mijery ny hatsarany endrika ara-nofo. Mamitaka zany. Ka zay ny antony nanomezana an'io hatsarany endrik'io ny vehivavy ho amin'ny famitahana, mba amitahana ny vehivavy tsara endrika. Raha tsy ampiasainy araka ny tokony izy zany, de lasa ozona ho azy. Ka zay no andefa azy any amin'ny elo faingana kokoa noho ny hafa rehetra fantatro. Raha to fotsiny izy, raha afaka ho tsara tare izy azo antoka, raha mbola mijanona amin'ny vadiny hatrany izy ka manao zay mahitsy, ary tena mahafinaritra zany. Saingy afaka hakan'io zavatra io ihany ianareo, nefa la to inona no ahafahany mamitaka amin'io, satria nomena azy ny anao toy zany. Mario eny, fa Andriamanitra de voaseho amin'ny toetra. Tsy nisy hatsaran-tarena niritsika an' Jesosy, nefa tsy mbola nisy toetra toy ny azy tetỳ ambonin'ny tany. Eny, hitatsika amin'izany ankehitriny fa ny toetran'ny fiangonana, Satana sy ny andiany de mitady an'ireo fiangonana lehibe sy mahafinaritra, ireo zavatra tsara endrika. Zay zavatra jereny zao tontolo zao ankehitriny. Ny pastora malaza tamin'ny fotoana toy zao, rano no tena pretra sy manana toem-panahy mahafinaritra, mandroso eo izy, manao an'ireny rebarebreny sisa toy zany. Zay no antsony izy ireo tsara endrika. Fa reo tena olo-masin'Andriamanitra de mitady ny toetran'ny teny voamarina. Zay no nataon'ireo olo-masina tamin'izany andro zany rehefa nahitan' Jesosy. Tsy nisy azo jerena firy ny aminy, saingy hitan'izy ireo fa Andriamanitra no tao aminy, hitan'izy ireo fa nomba azy Andriamanitra. Zay no nataon'ireo zay Joaba sy ireo olona niaraka tamin'i David, zay olona tsotra kely, nefa hitan'izy ireo fa nisy lehilahy marina tao aminy, hitan'izy ireo fa Andriamanitra no tao aminy, ary nalany izy ireo fa andray fahefana izy ndray androany. Izy ireo ray namono an'ireo rahalahiny Goliata 5 hafa, izy Samrery ray namono 300 lahy, tamin'ny fotoana nantsimpoana an'ireo vehivavy tsaramaso atao sakafo hariva, ka lasa nandeha miaramila, fanankalefiny izy ary namono 300 lahy. Ireo Filistina toetra naona sy niala teo amin'ny Davida mihitsy izy ireo, nalala izy ireo fa teo aminy Iosta, ary nalala izy ireo fa andray fahefana izy. Endrika tanteraka ny amin'ilay fiangonana ankehitriny, zay andany amin'ny teny. Fantatsika fa ho voamarina zany, fantatsika fa andray fahefana zany ray androany. Reo rehetra Saoly mety fa nandositra izy ho an'ireo firenekafa, nefa nalala izy ireo fa andray fahefana izy. Isika ihany koa malala fa andray fahefana izy, ko de rasitsika ty tenty ary miandany aminy isika. Na toy inona vidiny, raha ilayntsika ny anapatapaka ny Filistina na itsambikina ao amin'ny lavadrano mba hamono liony toy zay efa nisy, de andeha foana isika. Satria zany no zay ny fomba efa voatendrin'Andriamanitra isiny zany, mitady toetra isika. Mety antany ahy ianareo ankehitriny hoe nahoana izy no namela azy ho namboarina toy izany.
tsy teaka fotoana be azy satria mbola manan-javatra maro olazaina eto. Nahoana mety hipoitra ny fanontaniana hoe nahoana Andriamanitra nanao an'io vehivavy io toy zany? Nahoana izy namela azy ho toy zany? Araka ny safidiny tenany ihany io. Zany mihitsy ankehitriny raha tianareo ny hamadika ao amin'ny baibolinareo fotoana fohy, andesika hamadika amin'ny Romanina 9 vetivety anehoana zavatra aminareo ny amin'ny fomba anaovan'Andriamanitra an'ireo zavatra ireo raha tianareo vakiny zany. Ary afaka hitantsika eto ny zavatra ataon'Andriamanitra raha ny amin'ny safidiny tenany ihany. Romanina 9:40. Ahoana ary no olazaintsika? Misy tsy fahamarinana va amin'Andriamanitra rehefa nifidy an'i Esau izy na nifidy an'i Jakoba fa nandany Esau? Talohany nananan'ireo zazalahy zo ny anao ny safidy manokana. Tsy nisy tamin'izy roa talohany naterahany raha mbola tao akibony reniny dia hoy Andriamanitra, Esau alako fa Jakoba ny tiako. Hitanareo nahoana? Fa hoy izy tamin'i Mosesy, za hiantra zay hiantrako ary amindra fo amin'izay amindrako fo. Koa dia tsy avy amin'izay manirina zay miazakazaka zany fa avy amin'Andriamanitra zay miantra. Fa hoy soratra masina tamin'ny Farao, zany no nanandratako anao mba hoentiko mampiseho ny heriko ary mba anambarana ny andarako any amin'ny tany rehetra. Koa izay eny jereo ny eto fa zay amdrana fo no amdrany fo ary zay tiany ho amafina fo no amafiny fo. Ianao ary dia anao amiko hoe koa nahoana izy no manome tsiny fa iza no manohitra ny sitrapony? Tsia raha lehilahy fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Zay zavatra noforonina va anao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao no manao ato zao? Ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga? Ka ny vongany ray ihany no anaovany zavatra samihafa, ny ray ho hajaina ary ny ray atao tsinitsinina. Sa ahoana kosa raha Andriamanitra na dia tany eo ny fahatezerany sy ampahafantatra ny heriny azy dia be faharipo tena nandefitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra Osmana mba ampahafantarina koa ny areniny voninahiny amin'izay fanaky ny famindrapo zay namboary ny raha teo azo voninahitra. Eny miady hevitra kely amin'izany ary. Nataon'Andriamanitra zany. Ilain'Andriamanitra nanao an'ito zany. Ilaina ho eo zany. Eny eno ny eto. Mandritra 10 minitra dia hisitona ny fisainanareo amin'ny zavatra iray aho. Inona moa Andriamanitra? Andriamanitra dia mandrakizay lehibe. Tamin'ny voalohany, talohan'ny nisy ny fiandohana tany aloha tany, tsy mbola Andriamanitra akory izy, mba fantatrareo ve zany? Ny Andriamanitra dia zavatra iray natao hotom-pony, nefa tsy nisy zavatra nompo azy teo, ny velona irery izy. Fa nisy toetra maro tao aminy. Inona moa ny toetra? Fisainana zany. Eny azo zavatra ianareo zay akasika ny lesona ho andrarivo. Mario, ireo toetrany zay tao aminy no na izy azy. Eny tao aminy io ray, tao aminy io Andriamanitra, tao aminy io zanaka, tao aminy io mpamonjy, tao aminy io mpanasitrana. Ary reny zavatra rehetra misy eto reny dia famoahana fotsiny an'ireo toetrany. Tsy misy mivoaka ny lamina mihitsy. Everinareo moa fa tsy efa hitan'Andriamanitra hatrany am-boalohany farany, azo antoka fa efa hitany. Tsy misy zavatra mivoaka ny lamina fa fanehoana ireo toetrany fotsiny io. Eny tsy afaka ho marina izy. Nefa anao zay alavo ny olona. Ilainy nametraka azy io teo amin'ny fototra mitovy dia ny safidy malalaka mba hanaovany ny safidiny manokana saingy tamin'ny fahalalana fa ho lavo izy. Eny tsy afaka ho mpamonjy izy raha tsy nisy zavatra very. Tsy afaka ho mpanasitrana izy raha tsy nisy zavatra narary. Tsy maintsy zay ny fandehan'ireo zavatra ireo. Nataon'Andriamanitra ho toy zany reo mba ahafahan'ireo toetrany lehibe ho voaseho. Raha tsy nisy zany dia tsy ho mpamonjy mihitsy izy, kanefa fantatsika fa izany izy. Talohany nisy ny fotoana akory azy dia efa mpamonjy izy. Efa mpamonjy izy ka dia nilaina nisy zavatra very. Ahoana ny mety isin'izany? Raha lainy zany ka hariny mba ahafahany mamonjy azy fotsiny dia tsy ho fahamarinana zany manoloana ny fitsarana. Tsy afaka andefa olona any amin'ny elo izy ka ho marina. Tsara fanahy izy, malemy fanahy, marina sy mahatoky ary mpitsara lehibe. Hitanareo fa ho nanao zavatra nyfanohitra tamin'ny tenany izy. Koa dia nilainy nametraka ny olona teto ary namela azy anao safidy malalaka mba ahafahany ho lavo tamin'ny fahalalana an'io.
nefa dia araka ny endriny raha lehilahy ka ahoana no ahafahany ho lavo. Eny tazanareo hoe ny hazavan'ny andro koa nilainy nanao vokatra ny volavolaina, zavatra navoaka avy amin'ny famoronana voalohany. Ankehitriny hitanareo zany, hitanareo tonga eo ary ianareo, hitanareo avy teo io no lavo. Natao zany tamin'ny fahalalana fa ho lavo io, ary natolotra teo am-pelantana Satana zany ho volany atao tsinitsinina. Aiza nefa no indraindraina amin'izao andro zao. Eritreretony amin'izany. Mareo akaikiny eto, etsy andaniny, nahoana izy io no nomena endrika toy izany fa tsy ireo vavy hafa? Nahoana ny vehivavy no nomena endrika toy izany fa tsy ireo vavy hafa? Tsy misy tamin'ireo vavy hafa ka nomena endrika toy azy. Tsy toy izany izy ireo ankehitriny, tsy vitan'izy ireo io, fa satria tsy natao toy izany izy dia tsy vitany ianao an'io. Nahoana no tsy nataony ty vavy ty ny vehivavy ho tahaka an'ireo vavy hafa rehetra dia tovy tamin'ireo hafa fotsiny izy ka hitaizan'ireo zanany fotsiny, fa ho nanana ny vadiny izy ary ny velona. Fa rehefa tonga ny fotoana nanany anaka dia ho nanana ny zanany izy. Nahoana izy tsy nataony araka izany? Tsy haiko ambary reo tenireo fa azonareo zavatra resahako eto, sa tsy zany? Raha azonareo manao vamenina. Hitanareo misy zazavavy kely mipetraka eto, zazalahy kely, hitanareo. Fantatrareo anefa fa ny biby dia tsy maintsy miandry fotoana manokana amin'io taona io hiarahana amin'ny lahiny, izay dia vita. Fa ny vehivavy amin'ny fotoana rehetra. Ary nahoana izy ny nataony toy izany? Eny jereo ny fisokafan'ilay programany lehibe raha nivatsiva eto sika ankehitriny, fa tena tanteraka tsy misy toy izany. Tsy nalalan'izao ary tsy tamin'iny andro iny. Nahoana tsy nataony toy izany izy io tany am-boalohany ho toy ny vavy hafa rehetra teo aminy, satria tsy ho nety taminy ianao toy izany. Izy ny loharanony fahadiovana rehetra. Zay no antony lanina melan'ny Satana nandrobaka azy, dia zay nataony teo amin'ny famadia. Ny karazana voary toy izany dia tsy ho nifanaraka tamin'izay maizy azy, fa nomena endrika toy izany io hatrany am-boalohany. Ny asany rehetra zay namboariny tany am-boalohany dia tao amin'ny fifandraisana. Ny asany rehetra vita tany am-boalohany dia tao amin'ny fifandraisana. Ny alika vavy, ny alika lahy, hitanareo, omby vavy, omby lahy. Tao amin'ny fifandraisana ny zavatra rehetra, ny zavaboary rehetra dia ahitana fifandraisana. Maty ny fo makao amin'ny tany, toy ny fahafatesana, fandevenana, fitsanganana, midina miala amin'ny hazo ny tsirikazo, miraraka ny raviny, fa miveriny indray amin'ny fitsanganana zany ny taona manaraka miaraka amin'ny ravina vaovao. Hitanareo ve tiko ambary, ny zavatra rehetra na ny natioran'Andriamanitra azy dia ahitana fifandraisana eo amin'izy rehetra, lasa ho iray. Nefa misy anankiray eto izay namboarina ivelan'ilay fifandraisana nisy teo amin'Andriamanitra. Ny natiora dia namboarina araka izany mba tsy hahafahany hanota. Eritrereto zany. Ny famoronana voalohany nataon'Andriamanitra dia tsy afaka hanota. Tsy hitanareo ve zany ankehitriny amin'ity fomba fijery eto ity, ny famadihana mahazo ny fiangonana. Ny nisy voalohany dia ny tenin'Andriamanitra, tsy misy ota ao amin'Andriamanitra. Hitanareo ve ny tiako ambary? Indro eto fa misy famoronana izay nipoitra noho ny famadihana. Andriamanitra dia hanana fiangonana iray, saingy jereo io zavatra voavatika ananan'izy ireo eny io. Andriamanitra dia manana lasy vavy, fa ity vehivavy ity, eny rehefa mbara mihitsy no maneho nisy tao an-tsain'Andriamanitra. Afaka andany adiny ray na roa sika haka melatra an'izany. Raha vehivavy natao araka izany io voary io, natao ny zavaboary, fa raha vehivavy no navahany mba ahafahany Satana androbaka azy, ary natao izany mbola azony hatrany izy io. Tsaratsara ho azy ny andositra keo amin'ny hazo fijaliana, toy izany koa ny lehilahy. Mario, ny natiora rehetra dia ahitana fifandraisana. Raha ho nataony mitovy tamin'ireo famoronana voalohany vehivavy dia tsy ho nisy ny ota, satria tsy ho vitany nanao an'io. Maran'izany, tsy ho vitany nanao an'io. Fa famadihana teo amin'ilay famoronana voalohany izy. Toy izany ary ny ota rehetra, famadihana ny fahamarinana voalohany. Inona moa ny lainga? Fahamarinana voavatika. Inona moa ny fitsakantsakana? Fihetsika ara-dalàna fa voavatika. Koa dia io ary ilay voary voavatika. Io ary fa voavatika ny zavatra rehetra, ka ny zavatra rehetra dia nitononona hoe OTA. Ka eo mihitsy ny misy azy. Izay no antony mahatena manandanja ity fanontaniana ity. Ampahany ray monja sombony kely natao avy tamindra lehilahy mba mitahana azy avy amin'izany. Andriamanitra nanao an'io voaprofety mihitsy zany. Ho amin'izany no antony nanaovana azy.
ny vehivavy ratsy fitondran-tena no zavatra mba indrindra amin'izay azo everiny eto tany. Mamelany amin'io ry vehivavy tanora, tsy afakory izy io fa olombelona fanaripako, fampirantiana ny taovam-pananahana. Zay ihany ny aminy dia zay vehivavy ratsy fitondran-tena. Olombelona fanariana ny fako ny firaisana ranofo, loto mianaka, zay tana fa avy amin'ny falotona marikoriko, maloto, ratsy, mahatsiravina. Nahoana izy io no natao toy izany? Ho amin'ny famitahana. Ny ota rehetra zay efa nisy tety an-tany dia noho ny vehivavy. Fa nisy mpanao fanadihadiana avy tany Chicago, vehivavy nanoratra an'izao lahatsoratra zao nivondrona pôlisy hoe nanao fikarohana izy ireo teto Etazonia, dia ireo tanàbe eto Etazonia fa 8.50 isan-jato ny eloka rehetra efa nisy tamin'ny endriny rehetra teto Etazonia, dia hita fa nisy vehivavy tafiditra tao na teo an-damosiny zany. Eny milaza an'io rehetra io aho mba hatongavaka eo amin'ny zavatra iray eto aty aparany mba hahafanareo ahita ny olana. Natao izy io mba amitaka toy ny nataony tamin'ny Adama tany am-boalohany, nambarany azy fa tsara fihinana ny azo sy sisa mba hamitahana azy ka hampanalavirana azy tamin'ny teny. Zay fomba izay no ataon'ny fiangonana ankehitriny, mitovy ihany. Kanefa avy eo taory zany, raha lehilahy no tonga mpanapaka azy ka hanapaka azy, eny tena hafa mihitsy ny ankehitriny amin'izao andro ny fahalalana zao. Ka raha tokony ho raha lehilahy no hanapaka azy, dia raha vehivavy no lasa andriamaniny. Zany mihitsy, raha vehivavy no manapaka azy. Eny mety ho azonareo tsara angamba ny zavatra nitoeriko hatramin'izao. Noho ny atsaratarehany sy ny fahaizany mifehy ny filany nofo, ny bikany izay nomeny Satana azy, lay vokatra ny volavolaina izay namboarany Satana, dia ny raha vehivavy mba mitaka an'ireo zanaka lan'Andriamanitra ka vitany ny andefa maro kokoa amin'izy ireo any amin'ny elo noho ny fitaovana hafa rehetra nana Satana. Tena marina zany. Miresaka an'ireo izay ratsy fitondran-tena eto fa tsy anareo anabavy. Omenay anareo ny toeranareo, ny tena toeranareo afaka minitra vitsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra etono. Izany dia efa tao amin'ny planin'Andriamanitra trany am-boalohany. Eny mba hanaovany an'io amin'izao andro zao. Inona moa ny Andriamanitra ny Etazonia? Tsaronareo ve ny teto amin'ny tabernakla ataona maro lasa zay? Fefa nitorony amin'io ah. Lay Andriamanitra zao taona moderna zao, vehivavy kely jejo mipetraka eo, mandoko tare ary ny zipony miakatra ambony lohaliny sy ny sisa, hoia io no Andriamanitra reo. Ary marina zany. Hitany amin'ny dokam-barotra rehetra izy, zarana miakanjo. Toy zany koa nataony eny an-dalana. Fitaovana eo amin'ny Satana izy io. Tamin'ny voalohany, o Jesosy. Hitanareo, hitantsika fa toy zany koa ankehitriny, lay tamin'ny voalohany dia izay resahany etono. Eny nahazatra an'ireo mpanompo sampy nanao azy io ho Andriamanitra. Fantatrareo hoe zany, ho Andriamanimbavy. Nataony mihitsy zany, natao Andriamanimbavy izy io. Satria misy an'ireo hetsika filany nofo eo amin'ny fivavahana izy ireo. Miamby izy ireo hoe pahary vehivavy ao akimbony no hitondrany vo fanahary izy. Laingy zany. Tokana ihany ny pahary dia Andriamanitra. Tsaronareo ve anefa ny amin'ny Paoly, diana avy any Efesosy. Vato natao sikotra, natao hoe le Andriamanimbavy ny lanitra izay nalatsaka. Tsy hitanareo ve ny fomba fivavahan'ireo mpanompo sampy? Ary sika amin'ny tsy fahalalana an'io dia tafaverina vetrana ny fivavahana fanompo-tsampy amin'ireo vehivavy, dia ilay voary ambany indrindra eto tany. Fivavahana vehivavy. Amiraviran-dra lehilahy amin'izay tiavany azy izy io. Nefa tsy fantany fa eo amin'ny fahatsarany endrika rehetra ety ivelany io, ny elona ao anatiny ao. O Solomon, reo varavarany dia varavarany elo. Ankehitriny, hitantsika mazava tsara eto ny zavatra nambarany Jesosy ao amin'ny Apokalipsy, ny toko 2 ary ny 5:10. Ny amin'ny fampianaran'ny Nikolaita, ny fahatongavan'io fiangonana izay hiala analafitra ny teny io. Eo koa afaka mahita mazava tsara sika eto an'ireny fandaharana tsy mahamendrika sy maloto ananatsika eny amin'ny fahita lavitra ireny, dia avy amin'ireo mpanjaka vaviny filany nofo ao Hollywood. Afaka mahita ny falotony ty tanàny ty sika raha indro renak'izy ireny. Reo zazavavy kely ratsy mivezivezy eny amin'ny arabe, manao an'ireo akanjo fo kely sady tery, midoladola eny, nefa misy atsika be izay mampivangana mihitsy. Tsy malala izy ireo fa ny devolo no mampanao an'io. Misy fanahy ratsy ao amin'izy ireo, nefa tsy fantany zany. Tsy mahita alika vavy manao toy zany ianareo, sa mahita? Tsy mahita karazany vavy hafa manao toy zany ianareo? Sady tsy misy lahy sahanatona azy ihany koa eo. Hitanareo? Koa
azonareo ve nendry zava-misy ampiditra zavatra isika afaka fotoana fomonjy raha sitrapony tompo. Eny hitanareo reo Nikolaita, hitanareo ny fampianarany, hitanareo reo tanora mialasaka natsona ho mpanjaka vavy, de reny mampidera ny fitanjahany eny amin'ny arabe reny. Ilaina fa ino ny makany am'reny fampisehoana an-tsehatra tsy mahamendrika ano any reny vao ahitana olona mampidera fitanjahany. Sokafy fotsiny masonareo jereo ny eny amin'ny arabe. Zay fotsiny ilaina atao ankehitriny, ny eny rehetra de fampiderana fitanjahany. Zany mihitsy inona no antony anaovan'izy ireo an'zany? Mba hisitona ny fijery akana fanahy. Zay ihany no antony mety anaovany an'io. Manao an'io izy satria maloto, manao an'io izy satria toy zany ny fomba nanamboarana azy. Tsy tonga saina izy io hoe fitaovana eo an-tanan'ny satana anie izy, ary zay no maizy azy. Na de ny any an-tsekolontsika ankehitriny aza ampianarin'izy ireo ny fanaovana firaisana ranofo eo amin'ity tontolontsika loty ny fivavahana vehivavy. Fantatro fa tsy te hino an'izany izy ireo, mijoro sy manao karazana ira-pivavahana sisa mandritra ny andro, nefa miaraka amin'ireo vehivavy eny mirendrarendra etseroa mandritry ny alina. Hitanareo eny ary nefa eo mason'Andriamanitra lay teny, de izy io no ambany indrindra amin'ny biby rehetra zay napetrak'Andriamanitra eto an-tany. Jereo tsara, zany no antony andraran'Andriamanitra azy tsy hampianatra ny teniny. Marina zany, Timoty 2:7-10 fa ny vehivavy tsy avelako hampianatra na hanapaka. Hitanareo eo koa ny Kortiana 2:4-4-30. Aoka angina ny vehivavy eo aminareo raha ao am-piangonana fa tsy avela hiteny izy, fa aoka no tsara araka ny lazainy lalàna koa. Kanefa ankehitriny inona no ataon'ny fiangonana? Ataon'izy ireo pastory izy io ho evanjelista. Nefa tena raharahany baiboly mafy zany, ary nilazany baiboly hoe araka ny lazainy lalàna koa mba hahatonga zany ifandray ny zavatra rehetra. Tonona izy an'ilay zanak'ondry omaly arivo, de ilay toerana tokana fanompono eo ambany raha zanak'ondry latsaka, io ny toerana tokana amin'izao andro zao ao amin'ny Kristy. Ny antokana atao de ny miditra ho aminy, eo ihany ny toerana fanompono zay foana nisy hatramin'izay. Ny toerana tokana fanompona de eo ambanin'ny raha latsaka. Ko ankehitriny hitantsika ny endrika seho an'io rehetra io fa miariary amintsika. Indro ary izy io, zay no antony tsy hamelan'Andriamanitra azy hampianatra, tsy hamela azy hanao na inona ao am-piangonana akoatra ny mipetraka tsara sady misarotava. Koa hitanareo ve ny antony lazako an'ireo voalazako sy nanaovako an'ireo zavatra nataoko tamin'ny fahalalana an'io rehetra io tatapoko rahalahy sy anabavy. Fantatro ry anabavy fa za manana toeranareo ianareo, afaka fotoana fohy sy ny toetra mahafinaritra zay azon'Andriamanitra volavolaina ao anatinareo. Saingy miezaka fotsiny ihany teny an'ilay lafinilana mba nehoana ny tena ny avinareo tamin'ny voalohany. Nilaza tamintsika Jesosy mba hiverina amin'ny voalohany mba hitan'izany. Zay no ataontsika eto. Eny voatery nikasika an'ireo tepoka mavesa-danja maro ny amin'izao nefa tenaiko fa azonareo zany. Ary ho anareo vahoaka iaino azorona-peo zao, atenaiko fa ho azonareo. Miverena no arina fotsiny mba nehoana fotsiny io fa Jesosy hoe miverena no arina tamin'ny voalohany, de jereo ny amin'io eo amin'ny zavatra rehetra miverena amin'ny voalohany. Mahita ny ankehitriny ianareo, eny ny olona lazain'izy ireo fa mpakala vehivavy lavitry ny fahamarinana zany. Tsy zany atson'izy ireo hoe mpakala vehivavy. Tsaroa fa natsona ho mpakala vehivavy Paul, misy vehivavy mpitory-teny voatsera nanao hoe mitovy amin'ny Paul ratsy koa ty ianao. Tsy nisy nataony afa-tsy namely mafy anay vehivavy. Ny olona masin'Andriamanitra zay navela nanoratra ny baiboly, ny testamenta vaovao ve ka hanolotra an'ireo teniny. Hoy izy, raha misy anjely avy any an-danitra mampianatra zavatra hafa akoatra an'izao efa nolazaiko anareo zao, de aoka voaosiny izy maika afa ny vehivavy mpitory-teny. Nilaza izy ireo fa mpakala vehivavy ely, tsy mpakala vehivavy akory izy, de zay tena vehivavy. Tsy tiany fotsiny reny tahaka any Jezebely reny. Koa raha zay no izy, de voatery tsy maintsy toy zany koa Andriamanitra satria izy lay teny tonga teo amin'ireo mpaminany. Ka de tsy maintsy toy zany koa Andriamanitra. Eny fantany famoronana voalohany, tamin'ny voalohany hoy izy, tamin'ny voalohany mpaminany zay ny aviany ny teny izy ireo, ary izy nanao azy io ho andra lehilahy fa tsy raha lehilahy no natao azy. Fantatrareo ve zany? Fa ny vehivavy no natao ho an'ny lehilahy fa tsy ny lehilahy no ho an'ny vehivavy. Firy malala zany, mampianatra an'izany baiboly. Eny ary nomena toerana teo amin'ny dralehilahy izy io talohan'ny fahalavony, nitovy taminy ka nanjaka teo amin'ny voary rehetra. Saingy tao ariny ny fahalavona. Eny eto no amoatsika ilay loha hevitra. Saingy tao ariny ny fahalavona de raha lehilahy no manapaka azy, tsy maintsy mitoetra mangina izy eo amin'ireo fanontaniana rehetra. Eny tao ariny ny fataperan'ilay fiandohana tany am-boalohany zany. Ho Jesosy fa tamin'ny voalohany de tsy mba toy izany.
teo amin'ny fiandohan'ny fotoana zany fony nanao an'io voalohany teo amin'ilay famoronana nataony voalohany Andriamanitra zay rehetra mahazo manao mainy indray. Tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nahary lahy iray sy vavy iray fotsiny, fa teo anefa no nanaovana andravehivavy ho hafa noho ny biby, dia ny biby hafa rehetra ho amin'ny famitahana. Ankehitriny jereo eto fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy zany, natao ravehivavy ka raha toetra tamin'izay na izy azy voalohany izy dia tsy izy mihitsy zany hoe ho lavo zany, saingy izy no niteraka ny fahalavona sy ny fanapahana ny fifandraisana rehetra teo amin'Andriamanitra io ho rava, ka nampianaka ny fahafatesana, ny fahoriana sy sisa rehetra teto tany. Ho an'izay no nanaovana azy. Koa Mario taoriny tamin'ny voalohany, taoriny tamin'ny voalohany, taoriny ny andohan'ny fotoana, ny talohan'izany dia mandrakizay zay tapitra. Mario fa taoriny ilay fahalavona zay nisy noho ny nataony Eva, taoriny ny fahalavona dia nisy fanekena hafa ny laina natao teo. Eny andonanareo ny eto, nefa nome soratra masina anareo aho mba hanaprofo fa fahamarinan'io. Koa Mario fa taoriny fahalavona ho Jesosy, Andriamanitra tamin'ny voalohany dia nanao anankiray tamin'ilay karazany, fa eto taoriny ny fahalavona efa lasa lavidavitra noho zany ary sika eto ilay fanekena teo dia ny fitoviana, fa eto taoriny ny fahalavona nisy fanekena hafa natao. Ankehitriny tsy nanapaka niaraka tamin'ny intsony ravehivavy, voatery samy nanana ny fanekena ho azy avy ny tsirairay. Eny andeha ho jerena raha marina zany, andeha sika andray ny Genesis 3 ary 8 eo raha marina zany raha androsy ansika eto, satria tiatsika ny anana antoka ny amin'ireo zavatra eo hoe nampianarina sy nitoriana araka ny fahamarinana tanteraka. Koa dia mety haka fotoana kely angamba sika eto satria tsy lavitra loatra ny farany sika zao. Atongavana eo amin'ny ampahany zay amaranana ny tioloha hevitra ity mba nehona ny antony sy ny resaka momba ny fisaoram-bady sy ny sisa. Koa ao amin'ny Genesis toko 7 ary atomboka eny amin'ny 7 ary ny andiny ny 9 andeha atomboka amin'ny andiny ny 14 ary ony tompo tamin'ny menarana. Eto efa nozona an'io izy satria nanao zany ianao, koa dia enao no voaozona amin'ny biby fiompy rehetra sy ny biby dia rehetra any an-tsaha, ary ny kibonao no andehananao ary vovon-tany no hohaninao amin'ny andro rehetra iainanao, dia ampifandrefesika ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranaky ravehivavy, ary izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombela tongony. Ilay fampanentenana fa ho tonga tamin'ny alala vehivavy ny Mesia mba hanafitra, ary ho koa izy tamin'ny ravehivavy. Ankehitriny jereo eny zay le fanekena nisy teo menarana, nefa ny tsara avokoa ny amin'izy ireo tamin'ny voalohany na talohany tamin'ny voalohany, ary ho koa izy tamin'ny ravehivavy. Abe dia abe ny fahorianao indrindra fa raha manananaka ianao ary fahoriana no hiterahanao zanaka, ary ny vadinao no hianterany fandrinao ka izy no anapaka anao, sy ny tovolarana intsony izy ireo. Ankehitriny nivadika tamin'izany ravehivavy ka lasa izy ny manapaka. Ary koa izy tamin'ny Adama satria efa niaino ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza hinananao zany, dia voaozina ny tany. Tsy Adama ny voaozina, eny voaozina ny tany no izay nataonao fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao, ary aniritsilo sy hery ho anao izy ary hohaninao ny anana famboly, ny fahatsembohan'ny tavanao no azonao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany, fa avy amin'izany no nanalananao fa vovoka ianao ary verina ho amin'ny vovoka indray ianao. Fanekena roa. Eny io no mamarana ilay tamin'ny voalohany, ny amin'izay nambarany Jesosy hoe fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy zany. Nazo fanekena hafa indray sika eto. Mario fa fanekena hafa io eto, misy fanekena ho an'ilay tena izy ary koa ho an'ilay vokatra ny volavolaina. Mario fa ny fahalavona no nitondra fahasimbana, fahafatesana teo amin'ny voary rehetra zay nohariny ka natonga fiovana teo amin'ny voary rehetra. Ankehitriny andesika namarina ny voalazan'i Jesosy ny amin'ny hoe fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy zany. Ankehitriny dia tsy ilay hoe tamin'ny, fa ny eto dia efa taoarininy voalohany. Eny misy fanekena roa eto.
tsy nisy afa-tsy fanekeny iray teo. Adama seva de tena sahala, lehilahy ray sy vehivavy ray, saingy nanoty raha vehivavy. Ka inona nataony? Ka izay nampivarina azy rehetra tao amin'ny fahafatesana. Ka lasa nilain'Andriamanitra noho izany nanao fanekena hafa. Ino zany? Fa eto mihitsy ao amin'ny Genesis 3:9 nanao fanekena hafa izy. Koa natao fenona ary ny tany eto, tsy amin'ny alalan'ilay famoronana voalohany nataon'Andriamanitra toy ny tamin'ny voalohany, tsy amin'ny alalan'ilay famoronana voalohany, fa avy amin'ny filana ranofo. Ko de zay ny mamarana ny amin'ilay voalohany, sa tsy zany? Tamin'ny voalohany de tsy nisy afa-tsy lehilahy ray sy vehivavy ray, lahy ray sy vavy ray. Saingy rehefa nivoaka ny faritra raha vehivavy ka napititra ny fahotany io, de natao fenona indray ny tany eto avy amin'ny firaisana ranofo, fa tsy avy amin'ny famoronana, avy amin'ny firaisana ranofo. Hitanareo ve ny misy ny vehivavy eto ankehitriny? Eny, nefa zay fomba zay no namenona ny tany amin'izao andro zao tamin'ny alalan'ny vehivavy. Zay no antony nilan'i Jesosy ho tonga tamin'ny alalan'ny vehivavy, mba hamerina an'io amin'ilay toerany nisy tamin'ny voalohany indray. Tsy nisy filana ranofo, nateraky ny virjinina izy. Nefa alleluia, ho avy ny fotoana zay tsy hisy firaisana ranofo tsony, fa hiantso an'ireo zanany avy amin'ny vovoko ny tany Andriamanitra. De hiverina tonona izy azy tany am-boalohany indray izy reo, ka tsy amin'ny alalan'izay vehivavy, fa avy amin'ny fanefena n'ilay tanimanga sy ilay hazavana kosmika sy ny solika, de aharindray izy toy izay nanaovany any Adama tany amin'ny voalohany. Nanao an'izany ho azo tanterahany Jesosy tamin'ny nanaovan'Andriamanitra ny tenan'io lehilahy iray, ka tonga teto an-tany mba ahafahany ho faty tamin'ny alalan'io vehivavy io. Izao no fotoana fitsapana amin'ny ota. Ko de hitanareo ary, fa tao arin'ny voalohany de nisy zavatra hafa nampidirina. Eny, andona mafy anareo zao. Reraka venareo. Meteza ho tony ihany fa kely sisy. Avy eo rehefa nisy fanekena anankiroa natao ho andra lehilahy sy ho andra vehivavy, noho ny firaisana ranofo izay tena fanekena hafa mihitsy. Tsy ilay fanekena tamin'ny voalohany, fa fanekena hafa. De inona no nampidirina teto? Famparafesana teo amin'ny rehetra. Koa taoriny tamin'ny voalohany de tafiditra ny famparafesana, na ny teo amin'ny olombelona na ny teo amin'ny biby, tao arininy tamin'ny voalohany de ny fahalavona. Andriamanitra ary eto amin'ilay faharoa de mametraka toetra vaovao indray avy amin'ny firaisana ranofo. Na ary an'ilay voalohany tsy avy amin'ny firaisana ranofo Andriamanitra. Inonareo ve zany? Ankehitriny fanekena hafa eo amin'ny atiorany eto, ka araka ny lamina hafa no nametrahany an'io tamin'ny alalan'ny firaisana ranofo. Fanekena faharoa, lahy iray, vavy betsaka. De raha lahy iray ho an'ny andiana dera vavy maro. Tsy zany ve? Omby lahy iray ho an'ny andiana omby rehetra, omby vavy. Akoho lahy iray ho an'ny toeram-piompiana fen'akoho vavy. Zany ve? Davida iray zay araka ny fony nanana vady 500, ary zaza manjato no naterany isa-taona tamin'ireo vehivavy samihafa. Lehilahy iray araka ny fon'Andriamanitra. Solomona iray nanana vady 1000. Saingy mariny eto tamin'ny voalohany de tsy mba toy zany. Kanefa ny eto de efa taorininy tamin'ny voalohany. Ny vehivavy no nanao an'io, ka zay fotsiny mahatonga azy ho araka izay maizy azy ankehitriny. Hitanareo, Davida, lay mpanjaka naneo an'i Kristy. Azony ao an-tsainareo zany. Davida de naneo an'i Kristy. Inonareo ve zany? Kristy de hipetraka eo ambony seza fiandrianany. Fa io Davida io, lehilahy araka ny fon'Andriamanitra, de nanana vady 500. Hitanareo ve tiako ambara? Davida teo am'ireo vady 500. Solomona nanana ny 1000, ary Solomona de zanaky Davida teo amin'ny aranofo zay maneho an' Jesosy Kristy, lay zanaky Davida eo amin'ny ara-panahy. Kanefa fiainana aranofo avy tamin'ny firaisana zany, fa ny eto de ho ara-panahy no arina. Nahoana? No arina. Hitanareo, toy zany nisy tamin'ny voalohany, saingy tsy zay misy ankehitriny raha zao fiainana ivelomantsika zao. Maro io.
aza diso an'izao eto ampidina amponareo avokoa zany saingy tsy nisy na de ny ray tamin'ireo vehivavy reo azy ka afaka nanana vady hafa raha lehilahy ny famoronana voalohany fa tsy raha vehivavy tsy nisy afaka nanana vady hafa reo vehivavy reo fa lay lehilahy afaka nanana vady arivo zany ka zao lazainy tompo baiboly zany eny niverina tany aloha ka naka fotoana tsara mba neoko anareo ny tany aloha teo am'izay ny andohany zany de zay voalazany jesosy koa hitanareo mazava ve zany afaka nanana an'izay isan'ny lainy izy reo hoy anareo ho an'ny israeliany io zany ve rehefa netiny abrahama nidina tany amin'ny tany filistiny sara nisy mpanjaka natsoina hoe abimeleka teo ary sara efa 100 taona sakefizay saingy novana oza tovavindray izy ka lasa tsara tare fantatrareo ve zany eny ary abimeleka nilazy ovady tsaronareo ve niafatry mikasika an'io abimeleka no teaka ny sara ovadiny nanana trano efa feno vehivavy angamba izy nefa tsy azony nalaina io raha nivady tamin'ny abrahama koa de hoy abrahama tamin'ny sara laza hoe anadahako ianao satria amono azy mba azony anao nahoana tsy nydroahany teo firenena fotsiny abrahama de nalainy ny vadiny ary natao zay tiny tsy nalana teo amin'ireo mpiniany io fa ho an'ny olona rehetra noarina nampanota namasiny tompona andraikitra ianao raha lehilahy ny amin'ny fietsika toy ireny nisy mpanjaka jentilisa teo firy malala fa maro ny tantara io baiboly zany genesis manodidina ny toko 1 ataoko fa izay tsikahitrareo fa abimeleka de efa nivonona niaka azo vady efa niomana izy niazo an'io zazavavy israelita vaovao io ary hoy izy io no hoy izy io anadako izy hoy izy anabaviko izy io de hoy abimeleka akazo vady tsotro zao ary azonareo an-tsaina ve zay lehilahy anao tak zany nefa natao zany afy teo tamin'io alina io raha nandeha-tory izy niseho tamin'ny nofo ny tompo ka nanao hoe le abimeleka every tony efa maty ianao teo ampiarovana izy teo an'io rano taranaka jiso io hitanareo hoy izy every tony efa maty ianao fa vady lehilahy fa notadiavinao vadina hoy izy tompo fantatrao ny fahantsorany foko hoy izy tsy niteny tamiko va izy hoe anadany io tsy izy mihitsy va no laza tamiko hoe anabaviko io hoy izy fantatro ny fahatsorany fonao ary zay no antony tsy namelako anao ho nanota tamiko zany ve hoy izy avereno ny vadiny satria mpaminaniko io lehilahy io fa raha tsy averinao aminy vadiny areoko izy hivavaka ho anao fa tsy nipiretra anao raha tsy mivavaka ho anao izy de horingana ny firenenao rehetra amen izay ny fahasoavana magaga marina zany horingana ny firenenao rehetra vadiny io lehilahy io izy ary izy mpaminaniko amen zany no zao ny lazainy tompo soratra masina zany marina zany koa hitatsika am'izany fa ny fahafatesana no naterany ny fahafatesana no nateraky ny fahotaniny vehivavy ka tonga tamin'ny alalan'ny vehivavy zany fa tsy noho ny lehilahy amin'ny alalan'ny fomba hitondrany ny fiainany ary amin'ny alalan'ny tenany no hiaviny ny fahafatesana rehetra ny fomba fanomezany aina de fahafatesana firy malala zany joba 4 raha tianareo rasina soratra masina ananaketo raha isalasalanareo zany ananako voasoratra eto ny soratra masina mahakasika ny rehetra io raha tianareo ny amaky ny joba 4 eto voalaza hoe ny olona tera-behivavy de vitsy andro sady vodim-pahorena tsy zany ve mitsimboka taka ny voninkazo izy ka jinjainy ary very ny heriny sy ny sisy hitanareo ny olona rehetra tera-behivavy de teraka ao fahafatesana raha voatonga eto saingy rehefa teraka ao amin'ny famoronan'andriamanitra izy de tsy afaka ho faty fa io azo anankiray tao amin'ny saedeny io ny aviny de kristy ny fiainana manak'izay de tonga avy amin'ilay azo hoy ianareo azo vera vehivavy zany mihitsy eny hoy ianareo tsy hinana amin'io azo io ianao hoy andriamanitra tao amin'ny genesis tsy hinana amin'io azo io ianao eny ny vehivavy io azo io azo mamoa izy voa avy amin'ny reninareo ianareo lay voa avy ao akibo de ianareo marina zany eo koa lay voan'ny azonainy zay tao amin'ny saedena de kristy tamin'ny alana vehivavy no ny aviny fahafatesana tamin'ny alana lay lehilahy araka ny famoronana voalohany no ny aviny fiainana ny fahaterana avy amin'ny vehivavy de fahafatesana ny fahaterana avy amin'ny kristy de fiainana azonareo ve zany eo no misy an'io ankehitriny de hitanareo hoe aiza ny izoran'ireo andriamanim-bavy sa tsy zany adama sy eva voalohany
dia endrika naneho any Adama sy Eva faharoa. Eto lay fampitomboana, eny lay fampitomboana teo amin'ny Adama sy Eva dia tamin'ny alalan'ny firaisana ranofo mba hameno ny tany. Saingy tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany, nanao lahy iray sy vavy iray fotsiny Andriamanitra toy ny nanaovany an'ireo vary hafa rehetra. Eny ara-dalà zany, tahaka ny fiangonana ihany. Ankehitriny andesika amin'ny fahitana an'ireo fahamarinan'Andriamanitra voamarina ireo, irosikely lavidavitra raha sitrakareo zany. Eny ary, eny mety andona kely ny eto mandra-pahatonga antsika eo amin'ny alalinan'izy ity, nefa aneo anareo fotsiny aho ny fahamarinana mikasika an'io. Tsy misy mpitoro-teny afaka hivady amina mpitondra-teny. Fantatrareo ve zany? Tianareo vakia zany? Eny ary, raisiny Levitikosy 2:7 sy Ezekiela 4:2. Fa izany no aneo aminareo fa ny mpanao fisoronana dia tsy afaka hivady amin'izay vehivavy efa nokasihan'ny lehilahy. Zany dia tandidon'ilay ampakariny Jesosy Kristy virjine, satria nitondra ny afon'Andriamanitra izy ireo, zany hoe reo mpisorona zanaky Arona. Tsy manam-potoana makina an'io rehetra io sika ka ho tafavoaka eto amin'ny sasakalina, nefa manana 20 minitra sika na zany aza. Fa reo zanaky Arona nitondra ny afon'Andriamanitra dia tsy afaka nivady tamin'izay vehivavy efa voakasiky ny lehilahy hafa. Lay Andriamanitra tsy miova no lazany, tsy afaka nivady tamina vehivavy hafa izy ireo, ka vehivavy efa voakasiky ny lehilahy iray. Dia izay maneo tandidona eto, raha tianareo hity zany fa lay fiangonan'Andriamanitra velona dia tenin'Andriamanitra madio sady tsy mifangaro, fa tsy hoe anara-piangonana izay tantanan'ny olona. Mario, andesika maky an'izao eto, tiako azonareo zao. Mateo 10, niresaka zavatra manandanja sy ankinany ainy indrindra Jesosy eto, tiatsika ho itsy zany. Mateo 10 nosoratako eto amin'ny nomariako eto ny sasany amin'ireo zavatra saiko lazaiko amin'ny lehilahy ihany, koa dia fotoan-tsarotra kely ihany milazany zany eto anatrehany anabavintsika. Nefa tiako ny voaka eto alohan'ny endry anabavy, tiako ny ametraka anareo eo amin'ilay toerana nampanantenan'ny ten'Andriamanitra ho anareo, dia hitanareo eo ary mijanona amin'izany toerana zany ihany koa. Mateo 10:2. Tiako tsikaritra reo ny eto mba hanoanana ny hevitry ny hoe iray ho an'ny maro io. Mateo 2, ataoko fa Mateo 10:2 zany, atomboka eo amin'ny 2:3. Ary voalaza hoe nazovy no misaotra ny vadiny, dia aoka izy anome andra-vehivavy taratasy fisarambady. Fa Jesosy no miteny eto lay nilaza hoe tamin'ny voalohany. Jereo ny eto. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy. Hitanareo, izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy. Nahoana? Anambadindray izy io, ary nazovy no manambady izay voasaotra dia mijangajanga. Hitanareo fa velona ny vadin-dra vehivavy ka tsy misy lehilahy afaka hivady aminy. Na inona nataony ary na izy manana vady mbola velona raha vehivavy ka tsy afaka hanao an'izany mihitsy. Nahoana, nefa tsy ho andra lehilahy zany mampijangajanga-dra vehivavy fa tsy raha lehilahy. Azonareo ve tsy maintsy ataonareo izay ampifandray ny teny. Hitanareo, tsy misy milaza hoe tsy mahazo manambadindray raha lehilahy, fa raha vehivavy ny tsy mahazo. Hitanareo, mampijangajanga raha vehivavy fa tsy raha lehilahy. Izay mihitsy no lazain'ny Baiboly, mampijangajanga raha vehivavy. Tsy misy nilaza hoe tsy mahazo manambadindray raha lehilahy fa raha vehivavy. Nahoana? Kristy no tandidona. Mario, voalaza manokana fa tsy mahazo manambadindray raha lehilahy raha tsy amin'ny virjine. Mahazo izy, mahazo manambadindray raha virjine io, fa tsy afaka hivady amin'ny vadin'olon-kafa. Tena tsy mahazo. Ary raha mivady amin'ny vehivavy efa nisaobady izy dia mivelona amin'ny fijangajangana na izy io amiko. Hoy ny Baiboly, nazovy manambady izay voasaotra dia mijangajanga. Zay ary ilay izy, tsy amin'izay efa voasaotra. Hitanareo ve eto io tany am-boalohany teo io, tamin'ny voalohany ny manambadindray, eny Mario, raha lehilahy mahazo fa izy kosa tsy mahazo. Tahaka ny Davida, tahaka ny Solomona, toy ny fifandraisana hita eo amin'ny Baiboly rehetra. Eny tahaka ny Davida sy ireo hafa rehetra eo. Eny tsikaritra ny ao amin'ny Kortianina voalohany 7 Mario, Paoly dia mandidy ny vehivavy toy izany izay nisaraka tamin-dra lehilahy vadiny, ny toetra irery na ody, fa tsy ny anambadindray. Tsy maintsy mitoetra irery izy na hoe ody amin'ny vadiny. Tsy mahazo manambadindray izy, tsy maintsy mitoetra irery. Nefa Mario fa tsy nilazany amin'ny lehilahy mihitsy izy.
hitanareo fa tsy vitanareo ny ampandaky any teny tamin'ny voalohany ny lalàny ny firaisana ranofo tamin'ny alalany fahaprofesana. Eny ny tenin'Andriamanitra dia mizotra tsara mifanaraka amin'ny natiora nataon'Andriamanitra ka ahitana fifandraisana. Hitanareo ve eto fa misy fampianarana miatsinanana ary misy anankiray miankandrefana mikasika an'io? Tsy maintsy miverina amin'ny fahamarinana ianareo mba hahita ny maizan'io. Toy izany foana nisy hatramin'izay. Io ilay faneken'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Zay aloha talohany voalohany tamin'ny voalohany dia lahy iray sy vavy iray. Taorian'ny nidirany ota teo vao lehilahy iray ho an'ny andiam-behivavy. Toy izany fandehany eo amin'ny natiora, eo amin'ny biby rehetra. Fa ny olombelona sy ny vatany ara-nofo dia biby, fa mampinoasika fantatsika rehetra izany. Eny, ary izany rehetra izany dia zavaboarin'Andriamanitra izay nahitana fifandraisana. Fa ankehitriny noho ny fisokafan'ireo tompo-kase, ny fanahy ny fahamarinana no mitarika antsika eo amin'ny teny. Izay no manazava ny antony nisian'ireo fahatsosoana rehetra tamin'ireo taonany fandimby satria tsy nisokatra ny tompo-kase tamin'izany. Mbola tsy voambara izy ity. Marina izany. Mario, tsy vitanareo miala amin'ireo tandidony tolay nitoriko taminareo omaly hariva ny amin'ny aloka eo amin'ny tany. Tsy maintsy mamoaka ny marina izany. Ahoana nefa ny aloka elefanta ho hita eny amin'ny tany nefa dia olona mahikely ray ny eo raha tokony ho elefanta, na hoe elefanta no eo raha aloko ny olona mahikely. Ankehitriny raha tianareo ny atsikaritra an'io araka ny tandidona tanteraka. Eny, misy ny tena vehivavy, ny tena vehivavy virjine izay mivady amin'ny vadiny, miaina miaraka aminy, dia fitahiny ho an'dra lehilahy izy. Raha vitan'Andriamanitra ny anome zavatra tsara kokoa ho an'ny zanany noho ny vady dia nomeny azy zany. Saingy namboariny raha vehivavy mba hanao firaisana ranofo. Fa tsy misy biby hafa ka namboarina toy izany. Tsy misy voary hafa eto tany ka namboarina toy izany. Zay no antony ahitanareo ny fahaprofesana. Noho ny amin'io, zay no napiditra an'io. Ankehitriny jereo, ho fandiniana farany ary jereo. Jesosy Kristy anankiray no misy. Tsy zany ve? Lehilahy iray, Andriamanitra Emmanuel, inonareo ve zany? Fa ny mpikambana amin'ny vadiny no maro. Eny, amanarivony maro dia maro. Zany ve? Ny vadiny, ny ampakarina, ny fiangonana. Azonareo ve ankehitriny? Zay no antony nolazany tamin'ny Adama an'izao talohan'izay nanatsofohana ny firaisana ranofo na hoe nampidirana an'io. Maro fara sy miabetsara mameno ny tany. Nefa mbola teo amin'ny voalohany no misy azy. Fony izy mbola lasy vavy tao amin'ny tenany ihany. Eo ary maneho io fa ny aviny ny ampakarina dia tsy maintsy avy amin'ny teny. Amin'ny alalan'ny fampitomboina ara-panahy, reo fampitomboina. Eny, amenona ny tany. Koa teo amin'ny fisin'ny firaisana ranofo, eny nafangaroaron'ireo sekoly reto zavatra roa reto. Noho izany tsy vitanareo ny hanao an'io, tsy maintsy ataonareo izay iverenan'izany eo amin'ny fahamarinana mahakasika an'io tamin'ny voalohany. Fa ny any amparany dia isy tompo Jesosy iray, fa ny vadiny dia ho maro nefa tokana. Azonareo ve? Tamin'izany dia nisy Davidy iray, teo ambony sisa fiandrianany iray, mpanjaka iray, araka ny fon'Andriamanitra, nefa nanana vady 500. Jesosy mipetraka eo ambony sisa fiandrianana. Halleluja! Ao amin'ny milenium miaraka amin'ny vady iray toy ny tamin'ny voalohany no ariana avy amin'ny tany, nataony tanan'ilay Andriamanitra tsy to eo amin'ny fitsanganana ho mpikambana marobe. Zay ary ilay izy. Ry vehivavy, mitoloma mafy mba ho eo. Midira ao amin'ny Kristy dia tsy ho lasa ao amin'io atotana fahalotony an'io ianareo. Fa raha mbola mpikambana fiangonana fotsiny ianareo ka miezaka ny aina amin'ny fitondran-tena tsara amin'ny herinareo dia tsy ho tody eo mihitsy. Tsy ho tody eo ihany koa izay lehilahy tsy ao amin'ny Kristy. Toy na nohizan'ny Paoly azy hoe fa ao amin'ny Kristy izy ireo ka tsy misy lahy na vavy intsony. Ray izy rehetra, saingy mba ho fanitsinany amin'ity fanambadiana sy fisaoram-bady ity mba hahafantaranareo an'izay marina sy diso. Eny, asehony mazava tsara amin'ireo tandidon'ireo zany eto. Misy Kristy iray fa mpikambana marobe amin'io vadin'io. Mario, afaka isaraka amintsika izy noho ny fijagajagana ara-panahy sy ny fampianaran-diso amin'ny fotoana rehetra tiany anaovana an'izany. Saingy ahoana nasainareo ny anandrana ny saotra azy ka ho tody eo.
raha lehilahy dia afaka hisaotra ny vadiny ka hanambady afo fa tsy misy vehivavy hisaotra ny vadiny ka hanambady afo. Hitanareo ve fa mifandanja tsara ny aloka sy ny tandidona rehetra? Hitanareo lay famoronana voalohany tsy misy vokatra ny volavolaina na iza tsy ny fiangonana fa laham-pakarina amin'ny alalan-teny, tsy ny vehivavy fa ny lehilahy. Izay foana, izay no antony tsy mbola nilazany zavatra hiampangaina ny lehilahy izay manao toy izany fa ny vehivavy foana. Teny izany mihitsy. Saingy afaka ho vadin'ny Kristy raha vehivavy amin'ny mahatsarofa izy amin'ny mahampandra lehilahy azy. Laza ny baiboly fa azony ataony na dia izany aza dia tsy avelako ny vehivavy hampianatra na hanapaka fa angina ihany, satria Adama natao voalohany vao Eva ary tsy Adama ny voafitaka fa ilay vokatra ny volavolaina ny voafitaka, nefa hovonjena ihany izy raha maharitra amin'ny fahamasinana sy ny fahononan-tena ary amin'ny fiterahan-jaza sy ny sisa. Satria amin'izay fotoana izay izy dia tonga apahan'io lehilahy io. Ka zay no mahatonga ny nahoana Abrahama no tsy nahoana Andriamanitra ny tsy namono azy Sara izay nipetraka teo, izay nanda sy nandanga teo anatrehan'Andriamanitra, fa nipetraka teo toy ny olona mety maty izy, nihinan-kena, nihinana mofo, nisotro ronono. Ary izy nahoana nome Sara aorianao teo ivony tao anday, tsy mbola nahita azy mihitsy izy, fa izy ahoana natateraka izany. Ora vehivavy tsy nilaza izany mihitsy la miteny an'Andriamanitra ao am-pandanga eo anatrehany, nefa tsy azony vonoiny raha vehivavy. Nahoana ampahany Abrahama izy io. Amen. Tsy afaka nikasika azy izy nefa tsy nahakasika any Abrahama. Fa ianareo vehivavy, hitanareo toeranareo ary ony baiboly ianareo vehivavy aoka nahaka ny Sara izay nitafy mahamendrika ary nivelona mahatoky sy mahitsy teo amin'ny vadiny, tia azy loatra ka ny nataony izy hoe tompoko mpanapaka, tompo mpananana. Nefa ianareo ny vehivavy sasany aminareo manao an'ireny akanjo marikoriko reny ka mivoakeny mba hampiharihary ny tenanareo ianatrehan'ny lehilahy. O Jesosy, zay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa nijagajaga taminy tampony sady. Izary ny meloko le lehilahy sa ianareo? La izy natao izy mba hanatanteraka an'io zavatra io. Hitanareo fa ianareo ny vehivavy izay tokony handaha. Ary nahoana ianareo no mamoaka ny tenanareo ento izany sy ny azonaina akory? Fantanareo fa tsy ho an'izany mihitsy raha indro fa efa ho fatiny atsika ianareo amin'ireny sorty ireny. Hitanareo tsy ny azonaina izany. Ka inonareo? Ho amin'ny fahalitono izany. Tsy hanaiky an'izany ianareo nefa dia izay ny voalazan'ny baiboly, izay ny fahamarinana. Fa na maloto eo aminareo izany, tsy tianareo ny aloto nefa tsy tonga saina ianareo fa ara-panahy no mampaloto anareo. Satria amin'ny fahalotona no anehoanareo ny tenanareo. Eny ny lehilahy amin'ireo lohaliny ratsy sy mibotsina ary miketrona raha nylainy hoe zara raha miakanjo dia tsy hanova zavatra izany, ny vatany dia tsy mahitona. Nahoana famoronana voalohany izy ny toetra, izay ny tokony ho eo. Hitanareo fa ianareo ny vokatra ny volavolaina mba hakana fanahy. Andriamanitra ampio aho lahy ty zao tolo zao feno ty ho faly raha hifaran'izany. Mario, afaka hisaotra ny vadiny izy amin'ny fotoana rehetra itiavany azy, fa izy tsy afaka hisaotra azy. Za dia azony ataona ny ipia eny amin'ny vovoka amin'ny fotoana rehetra akany an'izany fanapa-kevitra izany, nefa oralahy tsaratsara ho any tsy hanandrana ny anipy azy eo mihitsy fa ho vitany amiko. Solomona dia afaka nivady tamin'io vehivavy rehetra tsy nanambady io. Afaka nivady tamin'io vehivavy rehetra tiany io izy. Ny mpisorona dia tsy afaka nivady afa-tsy tamin'izay vehivavy virjiny. Solomona, Davida ohatra nivady izy tamin'ny iza moa ny anarany Abigail, fa nisy lehilahy natsoina hoe Adala izay nanana vady mahafinaritra ary maty izy. Ary Abigail dia tonga vadin'i Davida, mpanjaka izy fa tsy mpisorona. Hitanareo? Dia nivady taminy fa ny mpisorona tsy nahazo nanao an'izany satria efa voakasika na akavady vehivavy izay efa vadin'ny lehilahy hafa izy eo. Koa maneo izany mahavirjinina ny fiangonan'ny Tompo Jesosy Kristy ilain'ny ampakarina ny tsy hanao fangaroaro amin'ny teny ka tsy misy teny raibanga na iza na iza. Izany mihitsy. Azonareo eritreretina ve hoe misy vady ara-dalàna nefa tsy misy ilanono ary ny ilany misy zavatra hafa-kotsy amin'ny toerana? Hainareo tsara, tsy mampakariny Kristy izany fa tanteraka izy io. Izay rehetra eo amin'ny teny maizy azy io, tsy diso amin'ny teny mihitsy na iza na iza. Tsia, mario fa azony ataony isaotra azy io fa raha vehivavy ny tsy afaka isaotra azy. Nataony izany, efa niprofony izany tamin'ny andro Lutera, Wesley, ny Pentecoste. Raha nandany io tonga ampahany bebe kokoa izy ireo.
avy tamin'ny alalan'ny firaisana ara-panahy mba ho bevoka ny ampahany bebe kokoa amin'ny teny. Azonareo ve? Nandara vehivavy ny fiangonana loteranina nandany Kristy teo amin'ilay naniriny azy bebe kokoa. Nandany zany Lutera. Avelao ilazany zao. Efa hiantso amin'io anarana rehetra ihany tsinony ianareo. Toy zany ny tsiraray amin'izy ireo amin'izao andro zao. Diso amin'ny fanekena ny teny ty izy ireo laviny Kristy. Ary zay rehetra vehivavy mandany anome zazan-dralehilahy dia tsy mananjony io vadiny. Amen. Tsaronareo ve ny ao amin'ny baiboly rehefa nivady tamin'ny Estera ny mpanjaka? Satria nandala i mpanjaka vavy dia nakahafa fotsiny izy ho azy. Ary rehefa ny ina no nitranga, rehefa nandany tsisy teo amin'ny mpanjaka sy akato azy raha vehivavy, toy zany koa ho an'izay vehivavy mandany ho vady eo amin'ny vadiny. Ary toy zany koa ho an'izay fiangonana manda ny anananaka amin'izao taona iainantsika ankehitriny zao dia ny amoaka an'ireo zanaka ho an'izao taona zao. Tsy luterana sika, tsy wesleyana sika, sady tsy pentekotista ihany koa. Tsy maintsy ho zanaka zao taona zao sika amin'ny alalan'ny voka avy amin'ny tenin'Andriamanitra mba hamoaka zanaka ho an'izao taona zao. Dia ilay zanaka vo. Amen. Antenaiko fa azonareo zany. Tsy afaka nananaka izy io, tsia. Koa dia inona nataony? Nisaotra azy izy, nisaraka taminy. Marina zany. Fa tsy ny vavy no sasa isaotra azy, fa izy no nisaotra ny vavy. Fa nitoy nanambarany teniny tamin'ilay vatana trany izy, ka izy ihany no manamarina ny tena no tsy miova, manomboka tao mitovy amin'ny hatrany ihany reo zanany, satria tonga eo amin'ny famasahana tanteraka zany. Na hoe tonga zanaky ny teny izy ireo, fa tsy hoe zanaky ny fiangonana, zanaky ny teny. Ary ny ampakarina dia ho ramatoa kely ny teny Mateo ty, tsy mifangaroaro, tsy mbola voakasiky zay mety ho rafi-pivavahana avy amin'olona, na zay mety ho fampianaran'olona, fa ho madio tsy misy fangaro izy io ho ampakarina ny teny. Amen ary amen. Antenaiko fa azonareo zany, ianareo manalafitra any. Ho zanaka vavin'Andriamanitra, anananaka izy io. Hitanareo ve nihaja mety ho raisiny vehivavy ray? Hitanareo ve fa mety ho zavatra lehibe tokoa ny fiangonana? Hitanareo ve anefa ny toerana nitondrany ny fahalotony azy? Aveo dia zanareo ampitahiny io fiangonana eny io amin'ilay fiangonana eto. Tsy hainareo atao zany. Ary miezaka ny ampitahan'ilay jaga eny amin'ny arabe amin'ilay fiangonan'Andriamanitra velona, na ny vehivavy ny tena vehivavy amin'ny jaga. Lahoana ny misy karazana zavatra toy zany? Lalàn'Andriamanitra io, lalàn'ny fifanoherana. Ahoana no lalantsika ny fomba kasitrahana ny hazavan'ny andro raha tsy nisy ny alina? Ahoana no lalantsika ny fomba kasitrahana ny andro maina raha tsy nisy ranonorana? Ahoana no lalantsika kasitraka sy anaja zay tena vehivavy raha tsy nisy an'ilay maloto eo? Tsy nitsahatra nanambarany zany izy, nanambarany teniny, fa aoka tsy isy mihitsy ho sahy eo amintsika nisaotra azy ka nambady hafa. Eny, azo antoka fa mazava tsara ny antony mahadiso an'ireo fampianarana roa ireo. Tsy afaka mpandehan'io amin'ny rifatrire nareo fa hiala lavitra. Ara-pandehanareo mankety zany dia ho tafahoatra ny teny fikasana io. Ity ny teny fikasana, ity eto ty mihitsy ilay zavatra. Tsy misy mifanohitra akory ny teny, ilain'izany ny toetra araka ny fifandraisany. Eny, toy ny tsy mampifanohitra ny Matio 7:20 amin'ny asa 2:30. Eny, ny vehivavy sasany aminareo, ny lehilahy sasany aminareo, fa fantatra nareo fa tsy miompikevitra amin'izany satria hainareo tsara fa tsy azonareo afenina zany ankehitriny. Tsy azonareo afenina. Fa vela fotsiny aneo zavatra aminareo. Raha milaza ny Matio 7:20 hoe koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manaova batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina. Fa taoriany zany izy ireo, zay rehetra efa natao batisa ka vita batisa ny fanohitra tamin'izany dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay no natao na dia tamin'ny fotoana nandroatana ny baiboly rehetra azy, ary koa nandritra ny 300 taona taorian'ny fotoana nandroatana ny baiboly hatramin'ilay fivoribe tao Nisea. Teo ny nampidiran'izy ireo ny dogma teo amin'ny toeran'io. Tena tsy mitovy zany raha toa ka tsy voabara. Ary fantatrareo moa fa ny boky rehetra, ny baiboly manontolo dia fanambarana. Zay ny fomba mila ahafantaranareo ny fahamarinana eo amin'ity anankiray ity sy ny anankiray ry. Dia satria fanambarana zany, ary ny fanambarana dia tsy maintsy mifanisy tanteraka amin'ny teny, fa tsy hoe mifanohitra amin'ny teny. Hoe nareo, za voabara tamiko zany, fa raha mifanohitra amin'ny teny zany dia tsy Andriamanitra mihitsy no niaviany. Marina zany. Eny, raha tianareo raisina ny Matio 8:20, Jesosy tena no nilaza fa ny fiangonana manontolo
ny fiangonany dia iorina eo ambonin'ny fanambarana ara-panahy. Ny amin'izay maizy azy dia niteny zany. Za milaza aminao fa ianao ny Petera, ary tsy nofa mandrano naneo anao izany, fa ny raiko izay any an-danitra no naneo anao izany, ary amboniny ty vato lampy ty. Eny fantatry fa resaka zatsika katolika eto dia milaza fa naorina teo ambonin'ny Petera zany, ary Petera ny apostolika toy zao dia ranona araka ny fanekena ny fifandimpiasana apostolika. Ho ny protestanta naorina teo ambonin'i Jesosy Kristy zany, tsy te hanavatena fa raisy fotsiny izay voalazany. Ozy tsy nofa mandrano naneo anao izany, fa ny raiko izay ny an-danitra naneo anao izany, ary amboniny ty vato lampy ty. Fanambarana ara-panahy ny amin'izay maizy ny teny no aoriko ny fiangonako, ary ny vavadiny elo tsy aresy azy mihitsy. Ny vadiny dia tsolaim-panahy amin'ny lehilahy hafa. Aoriko ny fiangonako, ary ny vavadiny elo tsy ampitozongosina azy. Teo Abela sy Kaina tao amin'ny Saedenina. Kaina no namaritra ny fisainany manokana ka nanao hoe eny jereo, Andriamanitra dia Andriamanitra tsara, mifeny natiora rehetra izy, koa dia aka tsaramaso ovy ary aka voninkazo ary anao voakaly tsara tare izy. Zany hoe ny fiangonana nandohalika teo izy. Nino an'Andriamanitra, nanompan'Andriamanitra, nasandra ny tanany ary natolo ny fanatrio, nataony ny fihetsikara-pivavahana rehetra nataony Abela. Nanangana alitara toy ny azy ihany Abela, saingy rehefa nitondra ny azy Abela dia zanak'ondro ny netiny. Eny ny hevitra an'izao Kaina raha nanao fanefitra ny amin'ny ota hoe tena ninana voankazo ny reniny sy ny reniny, toy izay nampianarina azy ireo tao amin'io sa io. Fa Abela tamin'ny fanambaran'Andriamanitra dia nalala fa ny rano natonga an'io tamin'ny fanambaran'Andriamanitra, ary laza ny baiboly amin'ny Hebreo ny 12 toko 120 fa Abela tamin'ny finoana fanambarana nanolotra fanatitra ho an'Andriamanitra tsara lavitra noho ny any Kaina, ary tamin'ny alalan'izany no nanambaran'Andriamanitra fa marina izy. Zany ve? Amen. Ry lalahy sy anabavy, ho azy zany dia tena mazava-be tsy misy akoatr'izany. Eo avokoa ny rehetra. Eny ny amin'ny fanambadiana sy fisaoram-bady, hitanareo fa ilaina ny voambary zany, manapatonga an'izany voambary dia tsy hafantatra an'io ianareo. Nefa nampanantena izy fa amin'izao andro faran'izao, amin'izao taon'izao hoe ho voambary ny zava-miafina nafenina rehetra ao amin'ny baiboly. Firy ny manalo zany? Apokalipsy ny 10. Nampanantena an'izany Jesosy hoe reo zava-miafina rehetra ireo ny amin'ny fanambadiana sy fisaoram-bady, reo zava-miafina hafa rehetra nisy ireo dia ho voambara amin'ny andro farany. Eny tsaroa fa ola feo hoe mandehana Antikosona, tsaroanareo ve le azavana magaga teny amin'ny lanitra ny amin'ilay anjely fahafito teo dia niverina ary teo ny fisokafan'ireo tombo-kase fito, jereo ny zavatra nitranga. Marina zany. Eny androsokely azy sika eto anefa enoy aho. Fantatro fa tonga ny ora isakafoananareo fa raha za dia tena misakafo tsara. Maro io. Eny manana ny toerany vehivavy ary vatosoa izy. Solomon io lehilahy nanana vady ray alina io, na nanana vady arivo raha ny marina, no nilaza hoe izay lehilahy nahita vady dia nahita zavatsoa. Hoy izy ny vady tsara fanahy dia vatosoa eo amin'ny satro-boninahiny, zany hoe voninahitra. Fa ny ratsy kosa dia rano ao amin'ny rano dia ny ainy zany. Hoy izy mety ahitana lehilahy ray marina ao amin'ny arivo. Solomona no nilaza zany. Kanefa hoy izy tsy ahita vehivavy ray marina ao amin'ny arivo ianareo. Nilaza zany Solomona, hitanareo. Eny maro zany. Fa toy zany ny amin'io, nefa dia hitanareo vehivavy fa ianareo dia vatosoa. Raha tianareo ny ho vatosoa, saingy tsy maintsy avy aminareo ny fanirina. Ary hitanareo ny antony nahatonga ny resaka fanambadiana sy fisaoram-bady, ny antony nahatonga Jesosy nanondro ny iverenana anoarino dia satria ilay karazany nisy anareo no nahatonga ny ota rehetra. Zay no nahatonga ny fampirafesana sy ny fisaoram-bady sy ny sisa ho tafiditra. Fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy zany, ary tsy toy zany koa ao amin'ilay tontolo anankiray ho avy. Jereo anie Jakoba avy taminy no nivoan'ny patriarka. Farafahakeliny izy dia nanana vady 12. Nisy mpiravavy ny vadiny ary nanana vady tsindrano izy akoatr'izany. Dia ireo vehivavy ny velomany tamin'ny tokantrano maso, ary avy tamin'ireo vehivavy vady tsindrano ireo mihitsy no nivoan'ny patriarka. Tsy zany ve?
hitanareo fa ilanareo no mampirindra tsara ny teny manana pejy maro mikasika an'io raha misy mpitondra fivavahana mety anontany any amin'io de iano zay ka afaka iresaka an'io azo antoka nefa fa raha misy ampahanjavatra ara-panakely any aminy de afaka hiteto mihitsy izy fa fahamarinana zany tsy azo isalasalanany amin'io ny vehivavy tsara de zavatsoa malaro zany aho fantatro am'ireo tena vehivavy hitako zany ny aona tamin'ireo zay tena vehivavy marina ka tena izy mihitsy toy zay rehetra lehilahy mety efa nandita eto tany vokatra ny volavolaina izy ary ampandra lehilahy ary teo amin'ny fahalavony raha lehilahy no niaino azy io izy no ampandra lehilahy izy kanefa miakina amin'ny raha vehivavy io fa natao tamin'ny fomba izy zay ahafahano maloto nefa nomena azo izy ny anda na ny anaiky fa mifanohitra am'ilay natiora nisy voalohany tany am-boalohany zany hitanareo nefa de eo no misy anareo eny efa am'roa ambin'ny folo zao koa de isy zavatra hodinganiko fotsiny eto mandritra ny fotoana fohy tia antany zavatra aminareo aho eny tsaro fa ho an'ny andiany eto ampiano no itenenako an'izao ary ho anareo mpiaino any ho an'ireo mpanaradia ihany no ilazako an'izao ity afatry ity de ho azy ireo ihany de zay zavatra olazaiko etono na izy ampitoro teny ny azy de azy ihany izy no mpiandrondry aoka izy anao an'izay tiany atao miakina amin'y andriamanitra zany na izy ampirehitra na izy ampitoro teny miakina aminareo zany rahalaiko mitorety fotsiny ny tenako eto Jeffersonville de le toerana tokana itoriko an'izao satria andian'ondriko manokana ny eto io no andian'ondro zay nomeny ny fany masina ahotandremako ary azona ho tompon'andraikitra ny amin'io izy ary reto vahoakako reto de olona efa niovafo sady avy any amin'ny firenena maro zay nitomoko an'i Kristy koa rakizy eto aho mba hanampy anareo ary sakaizanareo aho mety heverinareo fa tsy miandany aminareo aho nefa milazan'io aho eny mba hasoa anareo tia anareo aho ary raha tsy zany de Andriamanitra ny mpitsara malala anareo fa tia anareo aho zavatra tena mavesa-danja izy ity ka tsy fantatro ny fomba amoahana an'izany ahoana nataoko raha indry fa lehilahy sy vavy maro no mipetraka atao am-piangonako ka ny sasany amin'izy ireo efa nanambady indrona intelo lehilahy tsara sy vehivavy tsara nefa misavorivory tanteraka inona no natonga an'io ny fampianaran-diso zany tokoa ny tsy fiandrasana ny tompo zay nakamba an'Andriamanitra de aoka tsy ampisarahan'olona tsy hoe zay nakamban'olona fa zay nakamba an'Andriamanitra raha nandray fanambarana mivantana avy amin'Andriamanitra ianareo fa raha vehivavy ny vadinareo ary izy koa toy zany de anareo izy amin'ny androm-piainanareo sisa rehetra hitanareo fa zay nakamban'olona de azo izy izy ampisarahany fa zay nakamban'Andriamanitra aoka tsisy olona sany hikasika an'izany zay nakamban'Andriamanitra hoy izy de aoka tsy ampisarahan'olona fa tsy hoe zay natambatry ny manam-pahefana mamimamy na olo-kafa ikambana na zay mpitoro teny azony fiemorana am'ireo andiana fanekempinoana ao amin'ny boky ray ka amela azy ireo anao an'io rehetra tiany atao io nefa de tena eo anatriany ny tenin'Andriamanitra hitanareo fa miresaka eto ny am'izay nakamban'Andriamanitra eny ilazan'izao ho anareo aho tena mitandrina be aho ny am'izay lazaiko anareo tsy ny hoentitra be aminareo vahoaka ny tiako atao tsy ny hoentitra be aminareo ny tiako atao ry pastora lalahiko tsy zay ny tiako atao saingy tompona andraikitra ny tenako amin'ny fahatsapana fa napetraka eto an-tanako izy ity ka raha tsy haiko azonony zany tsy haiko ny fomba entina ilazana zany nefa fantatro fa izy ty orona beo ty la ivonina fotsiny aho anokatra ny boroko satria tonga zany zao hitanareo tony nisy teo amin'ny tanànaky ny menarana ihany nefa voaporofo tena fahamarinana zany ananako eto mihitsy ireo gazety avy amin'ireo gazety zay ahitana fa misy an'ireo vehivavy amin'izao fotoana zao mihitsy ary na de any amin'ireo ny diosesy lehibe sasany de manana an'ireo sary avy tam'ilay navoaka voalohany an'ilay menarana mandadilahy de eo mitongo behivavy sy ny fomba zay iodinany eo aminy ka nisy an'ireo karazana fiatanana rehetra sy ny sisa teo aminy de zay zavatra tsy ho azony avy amin'ny lehilahy mihitsy fa teo io menarana lehibe io zay niodidina ny tena sy ny sisa tena fahamarinana io ary miaratsy hatrany ihany zany sady mbola iaratsy ny menarana de tsy mba tsy vitany ny anana firaisana ranofo tamin'ny raha vehivavy raha menarana zany izy teo nefa tsaro fa nisy ny adevitra tamiko ndray mandeha tsy hoe adevitra fa tamin'ireo mpitoro teny assemblée de Dieu sy ny mpiara-miasa ihany zay laza hoe diso ianao eo am'izany oya diso angamba tiako zany raha ambaranareo amiko miteny ary izy lasa izy ary nanomboka ny resaka any amin'io tsy ela taony izany tsy tantsoa zay ambara fa nisy zavatra iray nolazainy hoy izy raha labranama aizy io karazana biby io laza Andriamanitra hoe araka ny karazany avy koa aizy io karazany zay nolazainao fa teo andeladelan'ny olona sy ny biby io ka tsy hitany siasa ankehitriny aizany misy azy io hoy izy eto an-tany va izy io rajako ve zany tsy satria ny rano rajako de tsy afaka hiaro amin'ny any vehivavy ary tsy misy biby afaka mety hiaro aminy tsia
tsy ho mety zany tony tsy aronony tsironainylay amin'ny biby vavy tsy aomby zany koa aiza ry io karazana biby io eny ary hoe andriamanitra aoka ny tsiraray avy samy amoa araka ny karazany miandrikeny fotsiny ah de ola efa moram-panahany fany masina hoe ambarao azy fa eto zany eny hoy ah aloha efa afangamba ny endriny hoy izy kanefa raha labranamy fa miresaka mikasika antesika sa tsy zany hoy ah eny tompoko ary hoy ah izy ireo mazava ho azy de miamy fa ireo biby hafa reo de toy ny dinosaure sy ny mamodja sy ny sisa ireo mamodja ranomarina de miafaka sy ny hafa koa hoy ah mety zay angamba hoy izy raha labranamy miresaka ny ampofo araka antesika raha nisy ota teo no zany lay ota tamy voalohany de tokony isy ihany koa eto de hoy ah tombo jesosy eo hoy ianao aza manany am'izay ola sainareo rehefa iseho anatrian'ny olona satria omena anareo am'izany olo zany io tompo ina ny olazako hoy izy lazao azy hoe eto zany toy ny fahitako fahitany ety amin'ny lampiazo ihany hoy ah eto zany nefa tsy haiko hoe aiza hoy izy aiza ary talohany nafahako ny eritreritra akory hoy izy nimena rany io teny zany mihitsy na izy an'io satria tsy biby dintsony izy teo voaosiny izy ka natao andady amin'ny kibony amin'ny andro ny sisa rehetra eto izy io tsy zany ve ary mbola no ifihetsika nataony io eto de mbola manao ny asany any io ota teo io eo amin'ny vehivavy amin'ny taovam-panana lahy toy zany ohatra teo no natonga azy io ho tsy tompony tenany sy sisa toy zany rehefa azo lay fitanana mihoatra lavitra no zay mety ho azo lehilahy atao aminy anjanoko eto zany satria fivoriany be sy ny maro ny eto fa amory lehilahy vitsy ah ka ho iresaka bebe kokony amin'io sika ananako avokoa reo gazety sy ny sisa eto mihitsy zany ity atanako mihitsy ankehitriny ary efa saika hitondra zany taminareo any maraina efa hoe aka ny androany tontolo aho iresana an'izao nefa de hofaranako eto ny filazana zao ho an'ny fiangonana any ny eto tsy hoe ny fiangonako fa lay andian'ondro vitsy zay mino sy manaradia ho azy ireo zao ndray andro iny amin'ny fahalalana fara milaza zavatra aminareo ah de tsy maintsy avy am'izao no lazainy tompo avy eo teo amiko reo soratra masina arak'izay nanambarany an'io tamiko nefa tompo andriamanitra o inona no azoko lazaina amin'io mpiangony io isy fisarana maro eo amiko lehilahy maro no ipetrapetraka eny an-dalatsara sy ny atokotany ary anao eny rehetra eny hoe isaraka aminy ve ah anao ny vehivavy hoe isaraka amin'ny vatoko ve ah inona ny tokony ataoko hoy ah tompo inona no azoko atao nisy zavatra ny teny tamiko hoe miakary eny an-tendrombohitra fa iresaka aminao ah ary raha teny an-tendrombohitra tsy nalala hoe nahita an'izany ry zareo tery amin'ny tiokosana tery ambany fa na de ireo mpampianatra aza de namoaka ny mpianany avy amin'ny de ny zanako vavy kely sy ny sisa avy amin'ny efitra fianarana ka nanao hoe jereo ny etsy amin'ny tendrombohitra misy rahona mavy meno toy ny afo miakamidiny eny amin'ny abakabaka miakamidiny eny amin'ny abakabaka voninahitra n'andriamanitra ry madame Evans eto venao ry Rony eto venao nandalo teo amin'ny tobo dasatsy aho rehefa niverina teo amin'ny tobo dasatsy io tovolahy io lay tobo dasatsy nyreo Evans eo fa talohany nalalako zay efa olazainy io zazalahy io de iny fananaitra mafy izy hoy izy raha labranam tetsy atendrombohitra tetsy ianao hoe saty zany hoy hoe inona tiana lazaina Rony tsy hitanareo mba ahitako zay mety ataony fa matetika misy zavatra mitranga zay tsy lazaiko tsy lazaina amin'ny olona zany fa ho lasa zao zava-misy betsaka tokoa reo zavatra hita mitranga ka lasa tsy manaitra anareo tsony hitanareo tsy ambarako amin'ny olona tsotro zao zany hoy ary Rony inona no hoy izy azoko ambaranao tsara ny toerana nisanao teo hoy izy niantso any mama ary teo zay sady nijery tsara ny raona niantona tery io niakanidina hoy tsy maintsy raha labranama ihany no etsy ambony etsy eny hoe andriamanitra miresaka amio ary ny olona tao an-tanàna rehetra nijery an'izany andro mazava sady tsy nisy rahona mihitsy tamin'io fa niantona teo iraona lehibe miloko mavomeny io zay nidina toy ny latenoary ary niakatra sady ny any velatra risaka azy amarana aoriny zao mahazo mandeha miaraka am'izao ianareo teo ny fotoana nanambarana an'izao tamiko de la zavatra ambarako anareo am'izao fotoana zao koa de aza diso an'izany ankehitriny teny am'ireo mpanaradia atsika ihany ah de zay manaradia sy ty afatry ty ihany izy reo ihany fa tsy ny any ivelany ampamoainy am'izao ianatrean'andriamanitra ho an'io andian'io ihany eny tafiditra tao amin'io savorivory io sika noho ny fandikana diso nataon'ny teolojia tsy zany ve zay no antony natonga nareo vehivavy nanambady fanondroany nareo lehilahy koa noho ny fandikana diso nataon'ny teolojia ankehitriny misy zavatra nambarany azy zay tiako aseho anareo ary raha andriamanitra lay pary atsika no nametrahana n'io fanontaniana io fony izy teto an-tany Jesosy Kristy ary fony tonga teo lay mpaminany ny mpanafaka Mosesy
nakao Egypte mba hamoaka ny zanak'Israely tao Egypte mba hametraka azy ireo tao amin'ny tany nampanantenany. Ary nilaza Jesosy eto fa Mosesy dia nahita ny vahoaka teo amin'izany toerana zany ka namela azy ireo anao taratasy fisaoram-bady satria toy zany no toe-javatra nisy teo. Mosesy dia nifanena tamin'izany koa omeo alalana izy. Andriamanitra no namela Mosesy de io mpaminany ny rahana ho an'ny olona io anome azy ireo an'io taratasy fisaoram-bady io. Ary ny kortianina voalohany ny toko fahafito, ny andiny faha-12 sy faha-15 lay mpaminany ny testamenta vaovao, Paoly de nifanena tamin'ny tranga-javatra toy zany ihany teo amin'ny fiangonana ka niteny an'izao: tsy ny tompo fa izaho. Zany ve noho ny resaka fisaoram-bady tamin'ny voalohany dia tsy mba toy zany, nefa navelany ianao an'io Mosesy ary neken'Andriamanitra ho mariny zany. Ary Paoly ihany koa nanana zo rehefa hitany fa teo amin'ny toeran'io ny fiangonana. Ankehitriny inoy ho famarinany zao ary inoy ho avy amin'Andriamanitra zany. Fa tamin'ny fanamarinan'ilay raony sy ny hafany izay nitondra hatreto, Andriamanitra ve teo atendrim-bohitra ka tsy ho namela anao toy zany koa mba hamela anareo hitoetra trany eo amin'izay efa misy anareo ka tsy hanao an'izany tsony. Mody miaraka amin'ny vadinareo ary miveloma amin'ny fiadanana satria efa tara ny ora misy atsika. Efa tombotra ny fiavian'ny tompo. Tsy manam-potoana andravana andreo zavatra eo sika. Aza sasa ny anandrana ny amerina ny zany ndray miresaka amin'ny fiangonako irery ihany aho. Kanefa raha nanambady ianao ary Andriamanitra no nanambarany zany tamiko teo atendrim-bohitra fa azoko lazainy zao hoe nisy fanambarana ara-panahy mahagaga satria efa nisokatra ny tompo-kase fito sady fanontaniana ao amin'ny ten'Andriamanitra ihany koa ny eto. Avelao izy ireo hitoetra arak'izay efa maizy azy ka tsy hanota intsony. Tamin'ny voalohany dia tsy mba toy zany. Marina zany, tsy mba toy zany ary tsy toy zany koa any am-parana fa noho ny fomba mpiainana moderna amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy antsony tena ko mpaminany aho, sanginoko angamba fa raha tsy ny rahanao amin'izany aho dia eo mpanorenana toerana ho azy io aho rehefa ho tonga izy. Koa noho ny fomba mpiainana moderna dia mandidy anareo aho ny ody any an-tranonareo miaraka amin'ilay vadinareo ankehitriny. Raha sambatra anareo miaraka aminy dia miveloma miaraka aminy. Dia izao hitandrina ny didin'Andriamanitra ny zanakareo kanefa hamindrafo aminareo any Andriamanitra raha sanatria ka merina ny zandray ianareo. Ampianaro ny zanakareo ny tsy hanao mihitsy zavatra toy zany. Fa eto eo amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra izy ireo ary noho ianareo eo amin'izay misy anareo ankehitriny. Andesika androso ankehitriny amin'izao andro hariva efa tara hivelomantsika izao ka hiazakazaka natratra ny marika azona ny loka ny fiantsoana any ambony ao amin'ny Kristy. Eo amin'izay hoe azo atao ny rehetra. Mandrapaitako anareo indray nariva ny tompo Andriamanitra ny ahitanareo. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra ao misaotra anao zahay. Omena ianao ny fiderana. Ianao ihany lay Jehova lehibe namela ny Mosesy lay mpanompo ny amin'ilay zavatra nolazainy tamin'ny vahoakany. Koa Andriamanitra ao namela azy anome taratasy fisaoram-bady ianao. Paoly lay apôstôly lehibe nanoratra ny testamenta vaovao tahaka ny Mosesy nanao ny taloha. Mosesy no nanoratra an'ireo lalàna teo amin'ny fitsinjaram-potoana ho an'ny lalàna. Maro amin'ireo mpaminany natsofoka tao amin'izany ny tenin'izy ireo fa Mosesy no nanoratra an'ireo lalàna. Ary navelanao anao taratasy izy ny anoratra taratasy fisaoram-bady ho azy ireo noho ny amafiny fony. Lay masinda Paoly lehibe izay mpanoratra ny testamenta vaovao, izy ihany koa dia afaka nanao fanamafisana toy izao: miresaka no reto toe-java-misy reto aho, za fa tsy ny tompo. Toy zany koa ankehitriny tompo Andriamanitra eo amin'ny fiafarany zao tontolo zao. Raha indro fa eto zahay sady eo ambany ny famindram-pon'Andriamanitra amin'ny fahalalana fa tsy hoe zahay dia mpamoahana eo amin'ny fanatrehany. Ary betsaka tokoa no nataonao tompo, azoko antoko zany. Teto imasony reto olo reto fa hifikitra eo amin'izao izy ireo ho toy ny avy aminao zany. Ary ny ahafahana manambara eto anio ny amin'ny olona maro mipetraka eto zay nahita anio
famantarana teny atendrombohitra io mihitsy azy fa teo ny avian'ireo anjely ny tompo tao amin'ny tafidrivotra io, teo ny avian'ireo anjely fito, teo ny namoanana ny fanambarana ny amin'ny zava-miafina fito. Ary io anjely teo io ihany, teo amin'ny faritra raha io ihany, teo amin'ny tendrombohitra raha io ihany no teo tamin'ny andro nanambarana an'izao. Andriamanitra engane ka ody any an-trano ny olona mifakasitrahana ny naneken'Andriamanitra zao fa soavana zao azy ireo. Nanonona an'izany fotsiny ahy tompo tamin'ny fahazoan-dalana, ary noho ny fahazoan-dalana ihany no ilazako zany tompo. Ary aoka ny olona ho tena feno fakasitrahana ka tsy hanandrana ny amerina an'izany ito zany raha intsony, ary engane ka tsy hanandrana ny anao an'izay mety hota intsony izy ireo, fa ho tia anao amin'ny fony rehetra. Tompo, ataovy sambatra reto fianakavian-dreto, ary engane izy ireo ka hitompo sy hitaizany zanany hitandrina ny didin'Andriamanitra, satria ny afatro zay tato am-poko dia efa voapita tompo. Nataoko zay rehetra azoko natao hanaovana izany, fa ny aty tamiko nandritra ny herinandro maro Satana ka ora maro ny tsy natoriako. Nefa ankehitriny dia didiko zany tompo eo amin'reto olona reto ny andiny an'izy ireo an'izany ka andehanany sy velomany ho anao. Ekeo zany tompo, efa tsy eto antsoroko zany ankehitriny, eo an-tananao izy ireo mangataka ny tahinao azy ireo. Tahiro reto mosary reto tompo zay vao napetraka teto no ireo marary sy marofy. Engane zao arivo zao ho anisan'ireo ariva lehibe sy feno hery indrindra ka ho sitrana ny olona rehetra. Ekeo zany tompo, tahio miaraka eto zahay. Engane zahay ka andeha amin'ny fiadanana ho sambatra sy ho ravo, satria ilay Andriamanitra ny voary no naneho anay an'ilay hoe tamy voalohany, sady nanaiko anay teo amin'ny savorivory nisy anay an'ilay fahasoavany indray amin'izao andro faran'izao. Andriamanitra lehibe sy mandrakizay toy inona no isaoranay ianao ny amin'izany, ary engane ka ho tena faly ny fonay ka tonga anay tsy hanana fanoniana hafa ny anota aminao intsony, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiako izy. Nahoana ianareo no tsy tia azy? Tiako izy. Satria ny tia mialoha. Ka maty ho famonjena ahy. Teo Kalvari. Lazaiko zany eto mba ho azon'ireo mpitoro teny, izy ty dia ho an'ireo mpanaradia zao afatra zao rery ihany. Faly venareo, nambarako anareo ny fahamarinana zao lazainy tompo tamin'io rehetra io. Ankehitriny andesika hitsaka ka nangana tanantsika raha iran'izany ray. Tiako izy noho ny fahasoavana, tiako izy noho ny famindram-pony, tiako izy noho ny teniny, ary ny tenin'ny tompo dia tonga tamin'ireo mpaminany. Tiako izy. Manatona rahalahy.